Tafaraka indray isika mianakavy amin'ity maraina ity talata voalohany volana febroary 2024 manantitra ny arabo mba ampirarentso antsika rehetra amin'izao fanarahana ny miara-manonja MBS Radio Mada izao ka dia na ianao eto Madagasikara na ianao any ampitan'ny ranomasina dia faly miaraka aminao ny miara-manonja MBS Radio Mada dia isaorana ihany koa ilay nahary noho ny nanomezany antsika fotoana vaovao indray afahana mikirakira sy miresaka momba ny fiainam-pirenena eto amin'ny firenena malagasy izany. Amin'ny ankapobeny dia misy ny famakafakana, eo ihany koa ny famitinana ny 420 ora hoentin'ny namana Faniry Razafimanantany ho avy eo izy. Eo ny pisehatra dia anisan'izany ohatra efa ao akaikikaiky eo ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara teo amin'ny boriboritany fahaefatra izany ny député Rambo izay no fahalalany ny be sy ny maro azy fa ankoatran'izay ihany koa raha tsisy ny fiovana satria efa azo eto zany ny vaovao farany dia misy ny mpiray tanindrazana ny namantsika avy any amin'ny faritra Toliarany hiakatsehatra eto ilaza ny fahitandry zareo ny fiainam-pirenena, ilaza ihany koa ny zavatra mangirifiry, ny zavatra marary amin'izany any amin'ny faritra atsimon'ny nosy izany. Efa maro ny zavatra anambara fa aleo ny olona avy any mihitsy no iteny sy hoe aneo ny zavamisy any amin'ny zareo any satria dia mbola mitombona mihitsy ny hoe betsaka ny toerana eto Madagasikara eto no hoe faritra lavitra andriana. Fomba fiteny zay fa ny fitondrana ny zavamisy no afantarantsika ny tsara ho fantatra momba zany toetra raha izany mba manana ny zavatra ho tenenina izy ary manana ny atao hoe fomba fahitany ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ary zay no miara-manonja MBS Radio Mada mandray vahiny, mandray ny sehatra maro tsy akanavaka satria nahoana atsika Madagasikara, atsika malagasy Madagasikara, Madagasikara ho an'ny malagasy, malagasy ho an'ny Madagasikara, izay ilay fomba fiteny malaza ary efa voarakitra any anaty tononkira ihany koa izany rehetrarehetra izany. Zay ary no ela tompolasy tongo vavy fa hiditra amin'ny votoatin'ny resaka isika mialoha ny idiran'ny député Rambo sy ny namana Faniry Razafy dia misy aloha ny atao hoe filazana ny zavamisy isika mantsy tsy avy hatrany dia hoe miteny maneho hevitra sy ny sisa tonga dia hoe aingana be amin'ny resaka hoe faneho-kevitra fa miainga amin'ny zavamisy aloha zay le atsotsika hoe fait. Inona ny fe, inona no zavamisy iaina ny rehetrarehetra sy tsapan'ny rehetra amin'izao fotoana iainantsika izao ary inona ihany koa no efa nisy inona ny zavatra mitranga ankehitriny. Eo amin'ny resaka herinaratra aloha dia zao ny eto amin'ny MBS dia efa miomana foana satria io herinaratra io tompoko dia tsy fantatra mihitsy hoe amfiry no tapaka, amfiry no verina izany herinaratra zany. Zay zany zao dia efa iainan'ny olon-drehetra mihitsy raha ny eto Antananarivo sy ny manodidina tsy fantatra hoe amfiry io ny tapaka ary tsy fantatra hoe amfiry io miverina dia tsy fantatra hoe amfiry indray io no tapaka dia tsy fantatra hoe amfiry io ny verina satria ao anatin'ny ray andro tompoko dia misy any amin'ny intelo na inefatra na indroa na indrem-pandeha ohatra ny tamin'ny lady zao raha ny tany amin'ny faritra izany dia mba tsy tapaka aloha fa vao tapitra ny alady dia tapaka indray. Nisy indray sasany tapaka fa vetivety dia miverina tamin'ny alady io fa vao tonga ny alatsinainy maly dia nandeha amin'izay ilay fahatapana tapaka amin'ny valo dia miverina amin'ny 2.20 dia miverina dia tapaka indray amin'ny 2 dia miverina amin'ny 5 dia tapaka indray amin'ny 9 sasany dia miverina amin'ny 7 alina dia zany foana no iainan'ny malagasy. Zay zany le zavatra misy aloha izay le atsoina hoe fe araka nefa nazavaintsika teo dia mipetraka avy hatrany ny fanontaniana manao hoe fa tsy maintsy zany ve no zavatra iainan'ilay malagasy zany amin'ity resaka herinaratra ity. Misy ny fanazavana ny ambadimbady ihany hoe zao hoe sinsisy misy fanarenany sy sisy fanazavana zany fa ny olombelona izay mampiasa an'ilay herinaratra
dia potika ny fiainana eo amin'le resaka fiarina indrindrandrindra no tena ambara amin'izay aroka tsy adonontsika fa misy ain'olona foy ane amin'ireny fahatapahana herinaratra ireny misy fitaovana simba ane amin'ireny fahatapahana herinaratra ireny misy fatiatoka lehibe ane ao anatin'ireny fahatapahana herinaratra ireny zany hoe misy akony be dia be mihitsy zany eo amin'ilay fiainan'ilay malagasy ny fahatapahana herinaratra ary le izy tsy hoe tapaka fotsiny amin'izao tenena mantsy hoe délestage coupure na délestage io na coupure io efa tsisy herinaratra aloha ny dikan'izay zay no dikany ary le tsy hoe tapaka hoe ahoana na hoe vetivety tsy ohatr'izany fa tena hoe tapaka lava ary tsy vitany hoe tapaka lava fa tapaka lava reny zay le izy tapaka lava reny fa izao no tiana ambara amin'ity raharaha ty raha ny resaka jirama ane dia tadiditsika mianakavy tsara fa tamin'ny fifanatrehana fasiafasy nataon'ny président Marc Ravalomanana candidat izy tamin'izany tamin'le farany teo zany sy ny filoham-pirenena amin'izao fotoan'izao mbola samy candidat zany ireo olon'ireo fasiafasy dia nilaza mihitsy ny candidat tamin'izany izay filoham-pirenena amin'ny zao fotoan'izao nilaza izy fa fantantsara ny resaka herinaratra eto Madagasikara fantany ny filana na ny besoin eo amin'ny tontolon'ny herinaratra eto Madagasikara ary izany fahafantarana zany dia naseho mihitsy ary nentina isariana ny olona mba hifidy azy propagande moa le izy tsy atao hoe asiana resabe zany propagande normal be zany tsika raha hoe amin'ny resaka hoe propagande fa zao eo amin'ilay zavatra no tenenina dia mitadidy ny olona ary tamin'izay ara no nisy fitenenana hoe fantatrao ve ny filana ohatran'izao nanontaniany zany ny candidat président Marc Ravalomanana tamin'izany fantatrao ve zao fantatrao ve ny filana fantatrao ve sinsisa zay zany dia mampiseho hoe ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoan'izao dia efa nilaza izy fa hoe mahafantatra tsara anyity tontolon'ny resaka jirama ity avy eo moa zany dia atao zao sinsisa ary arandra moa misy efa nitenenina hoe misy hoe fanamboarana zany fampitomboana ny herinaratra sinsisa amin'ny filana dia inona ny zavatra tonga dia mirantiranty eo ho vita amin'ny 320 andeha ny téléphérique ho vita amin'ny 320 sao dia tsy fantatra koa fa amin'ny 320 jeu des îles de l'océan Indien eto Madagasikara 320 fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara zany hoe zay zavatra tenenina zany dia efa misy zavatra ambadika avokoa na dia tsy tenenina mivantana ary ka raha miverintsika eo amin'ny resaka jirama tompoko dia raha ohatra zany ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoan'izao tamin'ny fotoana propagande efa nilaza hoe fatantsara io tontolon'ny jirama io fatantsara ny tontolon'ny filana amin'ny herinaratra eto Madagasikara rehefa mahafantatra izy dia logika be zany hoe zao no atao inona nefa ny zavatra iainana ankehitriny atsika rehetra zany no samy mamaly amin'izay ary le izy dia mitarika fampitehana isan'andro amin'izany resaka hoe tontolo mila ny herinaratra izany raha atao ary ny atao hoe évaluation na ny kajy tsotra dia tsotra eo amin'izay hoe fahavoazana noho ny fahatapahan'ny herinaratra hatramin'izay le tiana hoe hatramin'izay zany andeha ataontsika hoe tao anatin'ny ray volana tapaka ny jiro amin'ny 9 maraina tsy miverina raha tsy amin'ny 1:20 dia tapaka ndray amin'ny 3 ohatra dia tsy miverina raha tsy amin'ny 9 dia ohatr'izay dia raha atao zany ny évaluation ny kajy tsotsotra mba ohatrinona reny fatiantoko ny mpanao fiariana sy mitady vola zay miankina amin'io herinaratra io mba ohatrinona fa tsisy presaka zany fa dia ny zavatra eno zany zao hoe tseroa dia hoe resaka cyclone zao hoe sinsisa cyclone zany anga vao nisy an'izany misy foana zany isa-taona ny andro ratsy rehefa ohatran'izao
dia atao hoe resaka covid, marina hoe ny resaka covid io, fa io koa dia misy andraikitry ny tompon'andraikitra eto amin'ny firenena, satria efa nitenenina tamin'izany fotoana izany hoe idio aloha ny sistema fa enjana be ty tsika tsy hanana kapasité d'accord rehefa irongatra io aretiny io izy io zany zany tsy mitombona ilay fitenenana hoe tsy ampafiry ny pesta sy ny kolera io. Dia ohatr'izany ihany koa ilay resaka jirama sy herinaratra, mitovy tsisy hafa amin'izay. Miteny ianao zany ataonao fotsiny zay ambaboana ny fon'le malagasy hoe fantatray momba an'io. Rehefa fantatray momba an'io dia hitanay ny anaovana azy. Dia mifanaovana azy tsara izy zany zao, satria simba ny fiarikaren'ny olona. Zany hoe tsy misy afaka hiala bala mihitsy zany amin'izao toe-javatra mitranga izao zay hoe tontolo rehetra mihitsy zay mahakasika an'io resaka jirama io. Inona ny zavatra nitranga? Nenkorosaka ihany ilay tontolon'ny filana herinaratra eto amintsika. Dia raha zany ny zava-misy, iza mpandraraha vahiny ho avy eto? Iza no mpandraraha vahiny ho avy eto? Ohatra zany hoe misy mpandraraha mba hoe hanangana orinasa izy, ary zany foana no tenenina ny tompon'andraikitra isan-karazany rehefa mandeha any ivelany any. Zany hoe ataony dokam-barotra ao amin'ny Madagasikara hoe tongava any Madagasikara mampiasa vola, tongava any fa tena afaka iasana tsara any sinsisa. Dia atao daholo zao publicité rehetrarehetra ohatra amina sakafo hoe entina hoe isontonana n'ilay vahiny zany ho tonga aty Madagasikara, ampiasa vola sy anao fandraharana eto amintsika. Fa nohan'ny zareo anie kaviary, fa raha tena hoe sakafo malagasy mety ho fantatry nga Sarkozy ve zao ny tsiron'izany hoe ravim-bomanga sy patsamena, zany ny tena sakafo gasy, zany ny koba, zany ny sakafo malagasy, zany ny ravitoto sy ny henan-kisoa, zany ny tena sakafo malagasy zany. Fa kaviara aloha zany no naroson'zareo tany, iny mo safidy zay nikarakaran'izany tany, tsy hidirantsika lalina fa marina hoe misy ny tena mampisongadana Madagasikara. Fa raha eo amin'izay resaka fiariana izay, na iza tompoko hoe anangana orinasa eto amintsika amin'izao atao hoe situation momba ny herinaratra izao, dia tsy fantako hoe iza no resy lahatra hoe panneau solaire nga sinsisa, zany mbola zavatra hafa zany. Fa ny fantatry ny olona aloha zany dia hoe jiro sy rano malagasy, société nationale io dia zay aloha ny fantany. Ka ahoana ny fomba hamoronana orinasa amin'izany? Satria na ny orinasa efa misy aza dia mikaikaka, ny sinoa mikaikaika, manao an'ireny fivarotana ireny tapaka lava jiro, tsy misy jiro, maimbo trondro sinsisa, zany nataon'le sinoa zany tena hoe efa zavatra tena hoe iainana isan'andro ilay izy. Dia izay no zavatra anisy, noho izany normal be ny olona raha menomenona, normal be ny olom-pirenena eto Madagasikara raha mivoaka daholo zao fimenomenomana zao. Ary amin'le olona zany, le olom-pirenena io moa samy manana toetrany, ao ny tonga dia mitratrevatreva, ao ny atao hoe milamindamina ihany, dia ao ihany koa ny tsy miteny izy, tapaka foana ny jiro, tsy miteny izy, tapaka lavareny ilay jiro, zany hoe lavareny zany hoe fotoana maharitra adiny 3 adiny 4, dia tsy miteny izy. Fa tsy fantako hoe rehefa hiteny amin'izay izy tonga amin'ny fotoana hitenenany, dia inona no zavatra mitranga zany. Ka aloha dia mbola tsy hita hoe ahoana hoe solution momba ny izy. Dia tapaka ny jiro, tsy mandeha ny menomenona vehivavy any amin'ny fanaovam-bolo any, vao mandeha le machine cri dia vao ny atsasaka dia tapaka ny jiro, dia eo aloha dia amerim-bola sa tsy amerim-bola, lasa misy fanolanana ety anivon'le fiarahamonina. Ohatra fotsiny zany resantsika zany, tapaka ny mpanao soudure any ohatra, eo aloha ny any amin'ny épicerie rehetrarehetra mampiasa congélateur sy ny namany, mitsonika ny glasy, tahony sisa ny trondro masiso, dia fatiatoka any dikan'izany, fatiatoka no ka le zavatra ohatran'ireny zany le tena hoe miatra fiainam-baovao isan'andro, dia mbola tsy hita zay vahaolana. Fa misy kajikajy foana isaky mizatra, dia misy kajikajy foana, dia
manjary tsy araky ny tokony izy no zavatra andraka dia mandeha amin'izay ny kia nataon'ny mpanohatra dia lazay zao manao fanakianana bitolo hoe sisa dia amin'tianantsika an'izay rehetrarehetra izay vadika politika ho azy le izy zao hoe raha hoe daty hoe fifidianana amin'ny 2023 hoe sinsisa apetraka aloha tsika tsy tompon'ny ampitso Andriamanitra ny tompon'ny ampitso fa hoe daty aloha zany zay aloha fa raha ny amin'ny tany demokratika dia fomba fanao ny mamoaka ny sondage fomba faminao ny mamoaka ny antsoina hoe cote de popularité ny olona tompona andraikitra eo amin'ny firenena fomba fanao zany any Frantsa any États-Unis any Allemagne sinsisa dia raha zao zany mandeha hoe ahoana ny sondage dia mety betsaka amin'ny trotrotra aloha manaona ny cote de popularité andrahanina zany hoe manaona zany ny lanjan'le olona tsy hoe lanjaina amin'ny kilao akory tsy zany fa hoe manaona zany ny atao hoe fipetrahan'le olona manoloana ny fandraisan'ny vahoaka azy zay le hoe cote de popularité manoloana ny vahoaka manoloana ny olom-pirenena dia fanao zany any ivelany any fa eto amintsika zany amin'izao fotoana zao manahirana be no hiteneny zany nefa tsika miteny resaka hoe mandala ny demokrasia ohatra anankiray tamin'le fifidianana filoham-pirenena tamin'le teo zany dia nisy gazety boky teto Madagasikara nanao sondage izy dia tany anatin'le sondage io zany navoaka tao anatin'le gazety boky tao mihitsy ny tenanay tamin'ny hoe amoahana n'io gazety boky io amin'ny fomba ofisialy zany satria fanao ny sondage maneran-tany fanao zany dia reo zany misy candidat be deaibe présidentiel io dia tery akoron-drano tery tamina toerana hoe tsy tononoko le izy tao no namoahana an'le izy fa atao hoe ora vitsivitsy maromaro talohan'le sérémonie ilazana ny famoahana an'le gazety boky dia nahazo fitenenana ny tompona andraikitra tao amin'io gazety boky io fa hoe rovito tsy ho haitao ilay takelaka mamoaka n'ilay sondage zany tsapa-kevitra fa tsy mbola hoe zavatra tena izy fa tsapa-kevitra zany dia gaga daholo zany le tao be dia be mpanao gazety tao tenanay ho atao dia hoe ahoana dia hoe dia zay moa zany tonga dia nahita nijerena le pejy dia zao dia navadika nisy pejy tao dia hoe ahoana tiany tsy taoko ny tena moa mpanao gazety tsy maintsy mikirakira an'izy mijery tsara raha olon-tsotra ianao zany tsy dia mahita fa anay moa masina mpanao gazety dia hoe tsy tao le nisy takelaka zao dia hoe tsy maintsy ny rovitana tsy maintsy nasorona tao satria manahirana be le toe-javatra zany hoe efa nisy tenenana zany tany ambadimbadika rehetra tany hoe tsy ho haitao io dia efa azo a-tsaina amin'izay zany hoe iza no voalohany tamin'le sondage na tsapa-kevitra nataon'ry zareo zany nikarakara an'le izy efa azo a-tsaina tsara mihitsy zany hoe matoa zany nisy ny fikoropahana dia misy antony ao fa raha ohatra hoe netinety tamin'ny sasany ny résultat navoaka n'ilay sondage dia tsy ny rovitana tao iny fa hoe vao maika alefasa za miventsika no mandala ny demokrasia zao tsika ho avy ny fifidianana filoham-pirenena ao Frantsa amin'ny 10 avrily premier tour 24 avrily 20 avrily ny deuxième tour efa nivoaka tompoko ny sondage amin'izao fotoana zao fa Emmanuel Macron no mitarika ny eo amin'ny toerana faharoa zany dia mbola mifampitady eo zany Valérie izy moa ny anaran'iny ramatoa candidat zany candidate atolotry ny droite ny gaulliste sy Marine Le Pen zay reo zany mbola mifampitady eo amin'ny toerana faharoa sondage zany ny an'olona tonga dia mivoaka ny sondage fa Emmanuel Macron zany dia hoe mbola tsara toerana amin'ny izao fotoana izao ny ato amin'le atoko mpifaninana amin'ny atokony Macron koa amin'izany tsy mety mahita marimaritra iraisa mihitsy hoe tena hoe fiarahana tsy mahita fa ry Ramatoa iza moa ny anaran'iny be ny tanàna ny Paris iny
any Hidalgo zany hoe mba hoe nanolo tanana zany Christiane Taubira satria samy PS zareo Parti Socialiste zazantay zany François Mitterrand daholo reny de nitody damosiny ramatoa Anne Hidalgo de sasany keo de Anne Taubira zany niahaka teo UMP équipe Sarkozy de misy ohatran'izay zany le izy Christiane Taubira moa fa indray moa Anne Hidalgo de tsy mety mahita an'ilay marimatr'izay zany de maninona le fiarahana zany tsy mety mahita an'izay de nga Macron zany atsy milamina de mizotra zany ny an'olona de mivoaka ny sondage tsisy mitabataba tsisy an'izao ary amin'ny télévision any France any fanjakana de afaka miteny eo daholo na i Jean-Luc Mélenchon na i Éric Zemmour zay nampiova zavatra be vao nanao débat ary Marine Le Pen afaka miditra tompoko amin'ny station-mpanjakana station-bahoaka ny dikan'izany fa ny tsika eto Madagasikara ahoana no fandeha zany président Marc Ravalomanana an'izany ve dia mba afaka nyteny tao amin'ny TV Masereny mampire amin'ny fifidianana farany teo izany président Hery Rajaonarimampianina zany ve afaka nyteny tao amin'ny RNM sy ny TVM tao aoriana ny fifidianana farany teo kanefa ny sasany tamin'ny mbola tsy teo amin'ny fitondrana tamin'ny mbola ny tolona araka ny lazaindry zareo hoe tolona zay définition ilazany azy any de ny lokaloka mihitsy hoe rehefa zay tonga de tena mpanjakana ny demokrasia tsy maintsy zao ny rehetrarehetra io RNM sy TVM io ary zany angamba ny voizana tamin'izany hoe nandorana sy ohatran'izany tena tsy mamaly filamba moka fa aloha mihitsy tena départ à zéro sy ny sisa inona zao ny zava-misy amin'izao inona ny MBS ara kapaina tsy kapaina reo mbola tsy mandeha amin'ny satellite zay hatramin'izao nefa ny sasany midialabina be mandeha amin'ireny de aizany demokrasia amin'izany rehetrarehetra zany ka zao rehefa zavatra tsy ho tanterahana de aza tenenina rehefa zavatra atao hoe maniditsidina zay ny fomba fahitan'ny olona azy dia aza miditra lalina amin'izay fa enao ihany ny fatorany zavatra teneninao zay an'ile izy de lasa mipotra ho azy ny aza lasa miteny Roland Ratsiraka hoe mpandainga filoham-pirenena mpandainga Roland Ratsiraka ny teny an'izany tatsy amin'ny Carleton matoa izy miteny an'izany de mahita ny zavatra misy izy afa ny tenenina tato nefa afa ny zavatra miseho ato zay zany ny momba an'iny atao hoe tsetsatsetsatsyaritra tsy maintsy ny tenenina faniry Razafy Manantany fa de anjarantsika moa zany no mandray hoe ahoana sy ahoana marina izy tia ndao ary eny ary de miarabandrena miaraban'ny teknisiantsika ny mpijery sy ny mpiaino marobe maneran-tany amin'izao fotoana izao atao anatin'ny miara-manonja amin'ity talata voalohany volana febroary sahady rina tony vao nomaly ny 1 de efa manitsaka sahady tsika zany miditra amin'ny volana faharoa tsika amin'izao fotoana izao mbola manana volana eo amin'ny 2 ambiny tsika folo sisa zany no volana zay ananatsika moa zany moa efa volana febroary androany zany de sorana ny raha ohatra zany any amin'ny mariage de reny nataony reny le hoe entrée froide reny tsy cocktail reny fefa lavalava iny de miditra any amin'le sody tsika zany zao de avy eo tsika manao an'le résistance sy le resaka any anatin'le dessert samy hafa zany rehefa avy eo fa zao mialohan'izany de alohantsika aloha hilaza ny zava-misy tao anatin'ny 4 ora de mivavao nalaza moa zany fatatsika ny raharaha mahery lanto manandafy fantatry ny rehetra amin'le solona anarany hoe malama inona moa mahatonga zay de mahery lanto lanto manandafy zany le de zay mahatonga azy malama zany fanavozanteny ka iny moa zany tao anatin'le raharaha nanenjehana azy le manaparitaka vaovao sy marina sy manotoena zany ny voninahitry ny mpitondra fanjakana na hoe faniratsirana le fitondram-panjakana zany de ao anatiny zay resaka zay nyresahany zay zany ny makasika indrindra ny amin'ny hoe Pompelety ny Moramanga de nandalo ny teny anivon'ny BC anosy izy de déféré teny amin'ny parquet de aingana be mihitsy somaly aingana be mihitsy tonga de mipasy audience lay fiakarany Mahery Lanto Manandafy
de samy nanao fangalam-pery teo daholo ny rehetra nikarika hoe aiza misy azy mbola ao amin'ny BC de teo indray nisy ny teny efa any amin'ny tribonaly anosy de sahirana na ny fianakaviana reo namana akaiky sy mpanao gazety ary ireo mpanao politika samy hafa zany satria de hoe fifanotronana fifanomezan-kery ary fifankaherezan'ny mpinamana samy mandala n'izay endriky ny demokrasia zay sy le hoe manda izany didijadona izany no antony lehibe zay nahatongavana zany teny Anosy Somaly de taty arivariva tany amin'ny tamy 10 mahery tany hoany vao fantatra zany vokatr'ilay audience omaly fa dia embolana sazy miantona miampy lamandy 7 ariary zay zany no azony zany atao anatin'ity raharaha zay fanaparitahana vaovao tsy marina ty akoatran'ilay natapitrisa moa zany raikitra mahakasika andrindra ny hoe faniratsirana zany iny zany le raharaha omaly fa teo mpivoan'ny tribonaly de nanao fanambarana ihany inga mahery manandafiny aminy hoe zany tao amin'ny BC ozy izy de fa niomana haka ny teo anivony gendarmerie-pirenena ary apozina ao aoriana zao zavatra izao dia mieritreritra ny haka ihany koa ny eo anivony gendarmerie-pirenena zany kinanjo ny arivan'iny de efa voantso teny amin'ny nivon'ny brigade de recherche teny fiadanana ny tenany ary raha ny vaovao fantatra zany de miverineny zany ho atsoina androany ariva amroa zany ho resahantsika eo zay rehefa aveo fa zay aloha zany ny fivoarany vaovao samy hafa zany ao anatin'ity resaka Maherylanto manandafy ity akoatran'izay eo anivon'ny jirama eo ezaky ny tondra ny vaovao samy hafa tsika satria mbola mandamina fikaroam-baovao tsika ny jirama sy ireo tompon'andraikitra teo aloha sy mety misy tompon'andraikitra am'izao fotoana zao zay misy raharaha zay ifanandrianany ary mahavoaroroy sy mahavoasaringotra ny sasany amin'izy ireo eny anivon'ny Bianco de mbola mandamina izay fandaminam-baovao zay tsika de ho resahantsika eo zay rehefa misy fotoana akoatra ny resaka jirama zay tena mba mahasorena ihany sy mieritreritra hoe atram'izay nahafantarana zany hoe foibe ny jirama any Ambojahitovo zany dia atao anatin'ny andro vitsivitsy zay de nahitana bac ordure zany eny amin'ny faritra Ambojahitovo eny zay misy dabapako zany de ho resadresahantsika eo zay rehefa aveo ny hoe inona tokoa moa ny andraikitry ny jirama inona ny andraikitry ny commune anatin'ny fanadiovana ny tanàna sy le hoe misy an'le taxe d'assainissement ao anatin'ny facture ny jirama zay makany amin'ilay Samva zay manao ny assainissement sy maintenance ny ville d'Antananarivo efa niova SMA moa izy am'izao fotoana zao de mba hitondrantsika fanazavana kely ihany io satria tamboalohany nge nananganana n'ity resaka Samva ty de resaka OUG izy ty de fanadiovana ny tatatra sy ireo manodidina rehetrarehetra le loto zay misy an'iny taxi zany avany amin'ny jirama zany zay nafritra tany amin'ity Samva ty mba hiasana zany ka taty aoriana de mivadika fanadiovana indray amin'ny alalan'ny fako zany de am'izao fotoana zao manana olana ny jirama dia manao an'izay mety fomba fiady amin'ny lafiny hafa zay ve ny eo anivon'ny commune Antananarivo amin'ny tondresaka tontolona fako ity satria ny jirama vokatry ny fanapahan-kevitra politika neny napoaka nandekaleka terena tsy maintsy nandeha tamin'iny andro fety iny andekaleka de niakatra lay puissance zay tokony ho zakany zany transformateur nandekaleka zany 80% ozy izy ny PCA de lasa niakatra 85 à 90% le tanjaka nalefa dia ny sofia dia nirehitra le izy de reny ny zavatra nitranga vokatra zany tsy fitandremana zany de vokatra zao zavatra mitranga izao ihany koa satria ny vava nataon'ny be tanàna Antananarivo tamin'ny fotoanandro ny tsarotsika tsara de hoe rehefa miverina amin'ny commune Antananarivo misamva atokisantsika mbe président Rajoelina merina zany ny be tanàna zay kandidata amin'ny fotoanandro zay fa be tanàna izy am'izao fotoana zao de itsika no manao ny fanadiovana ka ratsy voaroka amin'ny fako de atero any amiko ka te hanamarina ve am'ilay hoe misy sakana ny tsy ahafahan'ny commune mandroaka fako no zay hoe mbola tsy voarotsaka ny nivon'ny orinasa tokony hanao fanadiovana zay ohatra ny anjara volan'ny jirama kanefa dia fantatsika fa manana olana ny jirama am'izao fotoana zao de lasa hampedina amin'ny vahoaka le orinasa jirama am'ilay fanapahan-kevitra politika amin'ny teniteny foana sy
te haka n'lay inona moa zany lay sitraka eny anivon'ny vahoaka de voafatotry le teny nataony araka ny tenin'ny rina teo hoe voafatotry le teny nataony satria be loatra le teny dia manjary manaonao foana zany le tompon'andraikitra dia mitranga le zava-misy ohatran'izany ka ny rariny rehetra de hoe tokony ala izany fako zany eny amin'ny toerana misy ny jirama zany akoatran'izay moa zany raha ny 7 ora de efa samina tsikaritra ndrehetra efa somary mifafy ny herika manify tamin'io maraina io ho an'ny teto Antananarivo renivohitra de niova tamiko malina maibe de lasa nangatsika amin'izao fotoana zao ny any faritra Atsinanana any ny any atsimo Atsinanana iny mahazo amin'iny sisiny Madagasikara iny de efa metsiketsika ny ravikazo amin'iny mangatsitsika mehita le rivotra ny alanana na fako fasika dikan'izany de mitsoka entin'lay rivotra zany zay le fambara fa misy rivodoza any naninany ka efa tsy lavitra ny Madagasikara zany Batsiray amin'izao fotoana zao lay cyclone tropical mihitsy izy zay efa anoany manodidina ny nosy Maurice amin'izao fotoana zao dia efa manakaiky eo anelanela ny Sainte Marie sy Manakara no ampozina hiditra tanety izy manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 volana febroary eo mety misy fiovana na ho lasa aloha izy na mety azo na tsy mandrefana fa ho hitantsika eo moa zany fa ny fiomanana re olona ny zava-dehibe mihitsy mba tsy ho tapohan'ny lozotsika tahatahakin'le teo fa zany koa nefa de mitaky fandraisana andraikitra ny fanjakana fa tsy manao gestion na épicerie ka miteny hoe efa vonona ny fanjakana kinanjo rehefa tonga ny loza tahaka ny covid-19 sy tony rano be tony de hita ihany hoe fanjakana tsy vonona satria mbola manao ketina karazana paty vary etsero sy ny sisa ao anatin'ny famonjena sy mifampidinana rano mbola mikaroka borety sy kofafa sy ny forsa sy ny lapelina sy ny angady de mampimiany zany rehetrarehetra izany zay ny amin'iny fa rehefa misy fotoana rehefa aveo resaka raharam-pirenena isika fefeto akaiky eto deputera Ambosalama Emilia miarabanao Andriamatoa Solombavam-baoaka zay voafidy teto amboribory tamin'ny faeva tafaradalina indray tsika androany de mino fa afinaritra sy ahitany rehetra mpanaraka ny fandarantsika zay zavatra azo raisiny zay ny endriky ny zavatra ambaratsika eto Andriamatoa député. Miarabanao faniry dia miaraba ny teknisianina rehetra ao ambadika eo miara mampita izao dinidinika sy tafatafa ataotsika izao eo ankoa ny ianareo teknisianina mandefa ty fandarantia amin'ny sotratseratsera sy ny YouTube ary tsy adino ny ariarabaina ny radio Madagasikara zay mandeha amin'izao fotoana zao miaraka mampita atsika Radio Mada fa radio Madagasikara zafady radio Mada miaraka amitsika miaraka mampita an'ity fandaran'ity izay somary nisy olana kely moa to fa dia no fahaizan'ny teknisianina ato amitsika dia mandeha zany radio Mada zany amin'izao fotoana zao miaraka amin'ny radio MBS mampita ny fandarana dia miarabantsika rehetrarehetra vahoaka malagasy koa izay tsy mitsahatra manaraka ity fandarana ity satria tiano atao hoe ohatran'ny sakafo isan'andro anga amin'ny fiainan'ny firenena ho atsika izay mandala ny atao hoe tena demokrasia sy mandala ny tena hoe inona marina ny tena vaovao mitranga eto Madagasikara eto satria raha ny any amin'ity fandaharana hafa any amin'ny radio any sanatr'izany ny any amin'ny tele sasany any dia tsy teny aminao marina mihitsy fa tsy misy afa-tsy ny fanao soasaona ny mpitondra amin'izao fotoana zao sy natao hoe fisolelahana anga ny tena izy fa ato ianao mahita marina inona marina ny tena fiainan'andra malagasy amin'izao fotoana zao inona ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny lafiny rehetra ary mora ijerenao hoe ay zao zany hitondrana ny ty fiainan'ity amin'ny manaraka satria ato no ahitana n'izay zavatra izay satria raha izao fiainantsy malagasy zao ry rina ry faniry dia mialatsiny fa tsy arakarak'le hoe velorano telo ambin'ny folo sy velorano Antananarivo fa tena zavatra hafa mihitsy satria arak'le fitenenina hoe lasako vavanao ny ohatran'ny artabebaka fotsiny ty fitondrana ty fa tsy hita zay tena hoe zavatra tena marina lasa fisehosehoana mibetsaka ary le fisehosehoana tsy de makaiza loatra fa fisehoana ohatran'ny hoe famitahana vahoaka ihany satria
tsy niherin'ny tena nohatra ny atao mpanoatra no entina manasoa vaoaka fa niherin'ny fanjakana ny eran'ny volam-panjakana eran'ny vola araky ny volan'ny contribuable ka dia zay no zay hoe tsy makaiza loatra ty zavatra ty dia miarabanareo koa any ampitan-dranomasina zay tsara manaraka izao fandarana zao dia aza misaraka amin'ny miara-manonja fa dia raha misy tolokevitra avy any aminareo any dia vonony zay ampitan'izany eto ary raisina tanandroa satria ty fandarana ty tsy eto Madagasikara fa miara-miasa ny fandarana avy any velany sy eto dia ho avoakana eto inona marary sy inona mety masoa Madagasikara avy any aminareo ny ampitan-dranomasina any manarak'izay dia misaotra an'Andriamanitra namana faniry raha mbola tonga eto satria tamin'ny heriny dia tsy tonga teto ary napitako tamin'ny afatra hoe misy tsy fahasalamana kely kanefa ny fitahiny amin'izao fotoana izao dia tonga manao indray izany adidy sy andraikitra eto amin'ity miara-manontsy ity izay ary dia mbola mankataka aminy nomeny atrazy amin'ny fahasalamana izany mandritra ny fandarana ary andeha aoriana ny fandarana ary arotonety ny mankahery ireo malagasy rehetra traboina amin'izao fandalovan'ny atao hoe rivotra mahery iny fa tsy de cyclone loatra aloha rivotra mahery ana iny sy ny rano miakatra teo dia atahoana fa zay no fiainan'ny zanak'olombelona ary tsy maintsy misy an'izay tsika isan-taona dia mirary fankahirezana ho anareo ary mirary koa fiombonana sy firarintsoa ho an'ireo fianakaviana nanana ny lavo na tamin'ny aretina covid izany na tamin'ity rano miakatra sy tany miotsaka sy rivotra mahery ty nisy maromaro ihany izy teo raha misy eo amin'ny 500 latsaka eo angamba raha tsy diso ny fitadidiko ary misy eo amin'ny 2 hetsy milatsaka eo ny traboina ka dia mirary fankahezana ho an'ny traboina ary firariana fentso monina lahelo amin'ireo fianakaviana lavo ny fahafatesana zany izay angamba no fampidirana fanira fa dia afaka miresaka zay tokony resana am'izay tsika zay votoaton'ny fandarana zava-dehibe zay satria ny fomba malagasy moa zany de mandeha anatin'ny zay hoe fialatsiny de miara haba zay de avy eo miditra anatin'ny votoatin'ny fionana am'izay ka alohany tena irosotsika satria ianao moa zany teo ihany koa le tsy fahasalamana fa niarika didy amanandraikitra tenivon'ny fiarahamonina deputé Ramboasalama Emile satria dia marotra bonina ny boribory tamin'ny fahaefatra tahakan'izay fa nisy zay nilalovan'ireo namana marobe avaratrano atsimon-drano Ambohidratrimo boribory tamin'ny fahaenina boribory tamin'ny faharoa fahatelo fahaefatra eto ianao fahadimy deputé fetra ho avy eo rapitso mintsika fa mitondra ny taritra ny ihany koa tena eny amin'ny terrain amin'izao fotoana izao reo député sy ny bro politika ny antokotiko Madagasikara rehefa tena mijery zany de ohatry ny hoe tsy misy olom-boafidy akoatra ny député tim akoatra n'ilay hoe bro politika tim zay miasa mafy amin'izao fotoana izao CVD sinistre ozy izy ny fitenena an'izay tena manao zay mety hoe voatsirambon'ny tanana zany rehefa mijery le aty an'le fitondrantsika zay manana maro anisa député Ramboasalama Emilien de azo isaina miratsa-tanana ny mba sy olo-mavam-baoaka zany midiny eny amin'ny terrain amin'izao fotoana izao mijery ny zava-misy ino mo anjarany sy ny etreriny zay sy ny resaka redevabilité mankeny amin'ny vaoaka fa ho an'ny député tiako Madagasikara de manao an'izay andraikitra zay ka andefa nyity sombony ity tsika tao boribory tamin'ny fahaefatra tao nisy ny député Ramboasalama Emilien dia angataka fanazavana aminao ny situation misy amin'izao fotoana izao na hoe ny endrikendriky ny zava-misy amin'izao fotoana izao ao amin'ny boribory tamin'ny fahaefatra taoriana n'iny ranobe sy cyclone tamin'ny herinandro so 2 herinandro lasa izay Amanarivony ireo trabona nahazo vary sy laoka avy amin'ny filoha Marikaravalmanana sy ny Antokotimo androany. Tsy diso anjara fa samy nahazo ny anjarany avokoa ny boribory tany enina eto Andrenivohitra. Ny santatra izany ny tao amin'ny boribory tany voalohany.
manoloana ny zavatra nisy fiakaran'ny rano notsakorana fahasahiranana isan-karazany dia tonga eto aminareo zahay ny rano filoha marikaravalomanana mba hizara aminareo aloha ny firaisakina aminareo lolotra vary sy loka aloha androany dia ao anatin'izay fahasahirana an'izay dia izay kely ananantsika eo ny fampizarantsika tokony ho ampy antsika rehetrarehetra ao fa manentana foana aloha amin'ny firaisankina ho antsika rehetrarehetra zany aloany ihany koa zay no manomboka anazy fa izana ny toizan'le izy aloha ao anatin'ny fotoana maromaro vitsivitsy ny toy atao anatin'ny boribory-tany faefatra indray ny fizarana avy eo teto dia nanome tamin'ny anara manokana ihany koa ny solombavam-baoaka Rambosalama Emilien ankoatra ny fanomezana avy amin'ny filomarika Ravalomanana. Isika tsy vitan'ny vava fotsiny kabary fa tonga dia miasa dia tonga dia efa iraha-malala ny fahasaranana amin'izao ary tena sahirana ny vahoaka malagasy amin'ny resaka sosialy indrindrindra ho amin'ny sakafo satria na itsika ety amin'ny faritra ivatsera dia manana le fitenenina hoe nohanina androany tadiavina rapitso ka mba tsy isin'ny apitso lava dia tonga dia mitondra ny reto zakay vary menaka voamaina tsy avitanareo mandritry ny fotoana akory fa amin'izay le fihavanana malagasy zay dia mba misy atao hoe fanampiana fanalana fahasaranana ho anareo ety amin'ny fokotany mananjara sy manodidina. Tsapa tokoa mantsy amin'izao loza miatra amin'ny vahoaka izao fa eo anilan'ny malagasy hatrany ny filomarika Ravalomanana na dia tsy eo amin'ny fitondrana azy izay manam-pirofo fa mpirahalahy anala ny vahoaka malagasy sy ty filoham-pirenena teo aloha ety. Eny ary zay mahakasika an'iny saika nazo ny anjara moa zany reo boribory-tany enina sy ny distrika manodidina taka ny Tsimorano Avaradrano Ambohidratrimo tao anatin'izay hoe avy amin'ny filomarika Ravalomanana zay fa na izany zany anko zany dia niezaka nanao tahatsoro ka melohany fotoana tsaroana tsara Député Rambosalama Emilien misy tetezana zay namboarinao taty amin'ny boribory-tany faefatra nisy anko reo fidinana ny amin'ny hoe ahoana ny andaminana ny hazavana taty amin'ny boribory-tany faefatra fa taorianany reny loza reny ihany koa raha be reny dia nidina nijeriny zava-misy eny an-kianja ianao miaina anatin'le tena hoe rambe marina fa hoe tratra daholo aloha zany ny Antananarivo renivohitra fa ato an'le boribory-tany faefatra ny tena misy an'le tena azo lazaina fa tena zona le tena iva mihitsiny zany ianao ny aina ny zava-misy Député Rambosalama inona ny zava-misy inona ny azo amboara ty aoriana ny ray fotoana zay nisiny zay rambe zay. Marina tokoa zany faniry 32 fokotany ny eo amin'ny boribory-tany faefatra ary fokotany 5 sisa no tsy difitry ny rano ary ny tena nitondra faisana tamin'izany mialatsiny amin'le fitenenana dia ny fokotany akazo taona Somavely le ry amin'ny farany atsimo mandray amin'ny commune Soavina zany sy ny fokotany ny Apeflo Ambohidrano mifandray amin'ny boribory-tany voalohany izany. Marina tokoa fa nisy efa asa efa natao teny ny antony dia mba fitsijovana an'le vahoaka noho ny fahatongavan'ny fahavaratra zany sy ny oram-baratra amin'izao fotoana izao ary so ihany itsika fa mahay mijery an'izany atao hoe prévision zany ary ny tena koa moa miaramila dia tao anatin'ny manana an'le fomba fitantanana hoe commander c'est prévoir zao moa efa politika dia gouverner c'est prévoir dia nanao asa sosialy zay tsy nirahana tamin'ny fanjakana fa avy aty amin'ny tena mba entina nalana fahasiranana ny vahoaka dia nanao tetezana teny Apeflo Ambohidrano tetezan-kazo eo amin'ny 200 metatra mahery eo 300 metatra angamba izy zay mba anampiana amin'ny vahoaka satria rehefa tonga ny fahavaratra ohatran'io dia na mindrobodrano ary raha ny tetezana teo aza dia efa tetezana efa atao hoe ny ilanany metsika eo zay izy ny fitenenana satria ny hazo efa boboka ny sasany efa mandingana atao hoe tsy misy hazo andehanana ntsony fa efa ohatrany hoe manao sabaka angamba mandeha amin'le izy dia nahitan'izany tena dia tsy maintsy mijery satria mba olombelona ihany ary olombelona tsy maintsy mijery ny olombelona mitovy amin'ny tena mandala ny fahasaranana raha ny fanjakana aloha nandrasana zany raha ny fokotany nandrasana zany dia tsisy ary mampalahelo raha tamin'ireny toerana ireny dia rehefa nandeha
teny amin'iny faritra eny amin'ny fokotany pefiloambody rano iny ny filoam-pirenena am'izao fotoana zao nanao an'ity lancement ty carnet pokotany digitalisé ty de ambany taraina an'le vahoaka mba jereo ty ho jereko manamarina zany ny lehibe ny fokotima teo toerana ary le lehibe amin'ny fokotima mihitsy no teny tamin'ny filoha hoe mba amboary ty fa mba tsy zay rerany mandeha am'ty ary tsy hoe tima marery mandeha amin'io fa zay olona rehetreny azy zay misy tima misy mapara misy TGV misy ndretrehtra mipetraka eny mandeha amin'ny daholo fa tsy nijeren'le filoham-pirenena zany tsy jeren'ny mpitondro zany mpiantsiren'ny gouvernement zany fa dina velany am'izao de namboariny zany rehetrarehetra zany kanefa moa ny sarin'ady atao de mbola difitry ny rano ihany lizy satria betsaka loatra le rano koa betsaka maninona tsy mivoaka satria no nitalevaka ataon'ny mpitondra am'izao fotoana zao tsy manana prévision jerena canal amin'ny fotoana mamaina ny andro amin'ny fotoana marinina ny andro zay tsy misy orana ka manao curage an'ireny canal rehetrarehetra reny fa tsy hoe tapabolana alohan'ny favaratra anao vao anao curage nefa 7 kilometatra ny curage tokony atao eto ka zany zavatra zany natao dia entina analana fahasiaranana ny vahoaka de torak'izay koa tena nosy mahavelona zay tena mampalely mihitsy moa satria rano be tena hatrany ambaravarakely mihitsy ny rano na tetezana natao aza dia safotry ny rano tao inona ny antony de nohon'le tsy fahaizan'le atao hoe any amin'ny fokotany mihitsy zany ny tena tokony jery satria raha iny nosy mavely iny de ohatran'ny laka kely izy io rehefa tsy amin'ny fotoana tsy fahavaratra zany ary misy atao hoe canal ngeza be ivoany ary amin'ny lohany voakany mamoakan'le rano atya voakany Ethiopie zany ny zava-misy nefa dia ny olona amin'ny fitondrana am'izao fotoana zao au niveau an'ny fokotany sy au niveau an'ny arrondissement no manetsina n'io canal io ary efa impiriteneniny zany eo amin'ny fokotany sy eo amin'ny arrondissement fa tsy misy mindrara satria ny antony akaiky an'le mpitondra de akaiky an'le mpitondra de tsy mindrara satria maninona le tranon'le olona io mihitsy de mon'le canal mamoaka an'le rano makany Ethiopie no miorina ka raha sokafa n'io canal io dia hoe mihetsy le tranoko zangany nanao an'io nanaovana an'io ane de mialatsiny afaniry fa avanisy ny kabraraka amin'ny zavatra construction illicite eto tsy manara-dalàna eto illicite afa fa en construction illégale tsy manara-dalàna tsy manaraka ny hoe zao ny tena tokony fanaovana trano eto ny tena tokony fanaovana trano de tamin'ny après amin'ny fanokana mpanjakana tamin'ny 2009 nisy an'izany ary ny trano rehetrarehetra raha ataonao fijerena ny trano rehetrarehetra eto amin'ny boribory tany fahetra amin'ny fokotany manamorona fasankarana iny de tamin'io daholo ny orona aza misy diga anaovana trano ary ambany ery manamorona ny Ethiopie trano ary ambany ery manamorona Ethiopie lasa ny filatex manaovana trano de bareny filatex ataony assainissement de le fokotany minamfatiny le gasikely minamfatiny amin'ny resaka rano satria maninona any amin'ny toerana misy ny malagasy any dafolo mandeha le assainissement ataony filatex zay autorisation men'ny fitondrana tamin'ny 2009 tamin'izany fotoana zany rehefa nijerena taratasy mpiasika amin'ny permis de construire de zany zavatra zany no mahatonga an'le fokotany minamfatiny ozy izy vitenenina dibo-drano ary tsy mainana zay fiainana de fitondrana ohatran'izany koa satria matahotra an'le olona am'le ao anatiny ao amin'ny fitondrana le mpitondra matahotra ny vavan'le olona de na misy atao hoe fanaova trano fanorena trano tsy manara-dalàna aza de ekipina fotony satria maninona matahotra ny vavan'le olona ka satria maninona efa mandeha nikadikady politika satria maninona le olona mipetraka eo amin'ny mamanao trano ao ambon'le canal dia mpiaraka mitondra de matahotra ny hoe raha vao teneniny io de tsy fidy atsika ntsony amin'ny manaraka nefa vahoaka manalina amanarivony no mitsinjan'ny nafavany trabony amin'izany zavatra ka zany zavatra zany no mitranga ty amin'ny boribory tany ary zany daholo rehefa jerena ny amin'io boribory tany faefatra ao anatin'ny rano eo dia fanaovana fanorenana trano tsy ara-dalàna eo ambonin'ny canal curage tsy vita amin'ny ara-potoana zany daholo ny zava-misy eny amin'ny boribory tany faefatra amin'izao fotoana zao
ka eto de mitako amin'ny mpitondra mihitsiny hoe anjaranareo manao an'izany fa tsy anjarany mpanohatra izay de miteny hoe taovinareo tsara fitotanana fa nareo neo am'izao fotoana zao nareo tonga noho ny alabaty nataonareo nareo te hitandrana ny alabaty ataovy mandeha am'izay izy fa zany ny zava-mahazo ny vahoaka am'izao fotoana zao noho tsy fahaizanareo mitantana noho tsy fahaizanareo hoe ahoana tokony hitondrana ty fiainana ty vahoaka ty de eto miteny faniry am'le resaka fa fijerena ny trabona atao zany tsika manana filohery tsika tonga de hoe ndao nareo mandeha eny amin'ny kianja mamisakafo ny olona fa zany zao no alay no manahirana ny olona zany de nisy tokoa ny sakafo meny filomaraka rahavalomanana reny hitatsika tamin'ny sary reny vary sy laoka tsy miandro hoe anaovana oeraoerana ina fa tonga de fijerena ny vahoaka ty kibo ny problème sakafo ny problème tonga de omena zany ny tena filoha mitsinjo ohatran'izany zany ny tena sakafo ara-pahasalamana sakafo ara-pahasalamana fa tsy hoe andehanao omena le varitsinjo de eo ray aman-dreny am'izao de mbola le olona ndray mbola saina amin'ny lolohany iny de eo ndraiky io le mbola hoe mbola fidina ndraiky io hoe zay manana carnet digitalisé any mahazo an'ity ka tadio anefa amin'ny zava-misy am'izao fotoana zao le am'le carnet hoe digitalisé le carnet pokotany vaovao any misy apahan'olona tsy omena mihitsy nandre ary tonga de fantatra hoe ny olona maimbomaimbo mpanohatra de atao tara ny olona tena manao am'le hoe solelaka am'le fitondrana solelaka am'le fokotany de tonga de aterina le carnet de am'izay mahazo alizy zany ve no ray aman-dreny manavakavaka zany hatrany amin'ny fokotany ka hatrany amin'ny nambara tonga rehetrarehetra any manavakavaka zany fa raha tokony de tokony ataony ty ny eo fokotany anankiray misy atao hoe ponina 9 tiany carnet 9 anareo tejirevy mandeha makany daholo fa tsy avany io tsy atao hoe ty aloha zao première tranche de mandeha deuxième tranche tsy zany fitantanana fa fitantanana de mila atao mitovy ary hoan'ny olona rehetra de mila avoaka indray mandeha fa tsy misy hoe andranina aloha zao andraniny zao fa mila atao mitovy any fitantanana ny fiainam-bahoaka zany ka zay le izy zany ary mampalelo amin'izy de rehefa ohatran'ireny dia mbola vola mpanjakana koa ane mbola vola avoaka koa ne vidanina andreny mbola vola omeny banque mondiale anaosarana ny vahoaka noentiny zareo ampiasana anaovana hoe récupération politique hoe ohatrany hoe zay na vita an'ity ny tim raha manao zavatra dia ny volany aposy no omena ny vahoaka anaosarana ny vahoaka na kely azy fa tsy vola omeny ny banque mondiale na vola omeny ny olo-kafany hoe ty omena anareo ty meny fanjakana anareo ty amin'ny gazety sy télé fotsiny ny hitan'ny olona hoe misy mamehy an'izao fa rehefa mandeha amin'ny terrain de tonga tondram-panjakana namehy an'ity fa tsy nitenenina le hoe iza namehy azy zany hoe le fanjakana zany ny politiser an'le fanomeza no omen'ny olona mba anaovana oeraoera sy hoe izy tena mahavita azy fa en fin de compte tsisy ninona vita le fanjakana fa resaka ohatrany hoe famitahana avoaka hoe avy aminay ty nefa tsy avy any koera fa volo fanampiana men'ny communauté internationale men'ny banque mondiale sy reo malala tananeto no ampiasainy fanjakana zay zava-doza mihitsy satria oentina couleur politique ny fanoezana andreny zay azo iverina fa fanabadona ny vahoaka sy fanaovana vahoaka tsintsinina fanaovana vahoaka ho babakoto malagasy io hoe fa raha malala fa mantra raha teo araka ny tenina teo hoe ny hotadiavina androany no hoanina androany tadiavina rapitso de mahita an'iny de lasa ihany ko kanefa minao fa raha mahena zao malagasy de tonga saina am'izay hoe ay hoe tena zany tokoa no izy zany ny zava-misy ry vahoaka zany ny zava-misy ka anjarinareo mieritreritra zay angambany amin'iny le vola le 10 tapitrisa dollara tamin'ny filakevitra eo minisitra io moa zany le hoe mbola nisy ambiny 5 tapitrisa dollara de nalaina le didi-panjakana le état de sinistre national ny hoe trabona ny firenena de amin'ny alalan'iny namezana an'le vatsitsinjo sy le tosika fameno zany satria raha tsy naka nyiny décret ny état de sinistre national iny tsy afaka ankitika ny tiambom-bola 35 millions de dollars aty zany iny de efa vita soniny raha ny fanjakana malagasy tamin'ny banque mondiale zay vola tsy maintsy averiny ny fitondrana ihany miaraka amin'ny vahoaka moa zany mazava azy dikan'izay zany de volam-bahoaka iny
volanao vahoaka malagasy iny de tsika ny teny teto hoe aza atao an'le vary kely rehefa mamena reo fitondram-panjakana zay vola makany am'le vahoaka ihany fananan'le vahoaka fa ataovy am' gony de mba nieny kely ihany zareo de mba nataony tambogony aloha le izy zany satria le vahoaka koa mendrika ao anatin' zany hoe traboina ny firenena zany mba hisitraka zavatra betsaka izy avy any an'ilay hoe fitondram-panjakana zay mitantana an'le volany fa anao atsika vahoaka iny vola iny araryntsika raha ohatra ka mampiakatra amin'ny feontsika hoe ampitomboy ataovy tsara ataovy mendrika anay le fanampino anatin'ilay tosika fameniso le vatsitsinjo fa tsy vivivivin-javatra koriny de famoam-bola mendrika fanodikodonam-bola mpanjakana indray na hoe fanaovana rapadango na tantely hafa-drakotra indray no misy rehefa aveo fa manam-pirofo an'izay teny deputera Amboasalama Emilien zay mikasika ny ranobe tato amin'ny boribory tamin'ny faefatra de aleo aloha alefatsika ty élément anankiray ty deputera Amboasalama de afaka miresaka ianao hoe taizy ty fokontany ty zany satria tena anisan'ny niaran'izay fiakaran'ny rano zay ty boribory tany anisanao ty indrindra le fokontany zay ho resantsika eto zany tsy ray mihitsy tamin'ny fandalovan'ny andro ratsy teto Madagasikara iny hoe niraradraraka ny fanampiana azon'ny Madagasikara avy any ivelany entina hiatrehana ny vokatra sy ny takaitra navelany ny andro ratsy iny voatery ampiasa ilay vola 50 tapitrisa dolara ao anatin'ny fond de contingence avy amin'ny banky iraisam-pirenena ny fanjakana Rajoelina raha nitapaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra faranteo antony maro nefa ny mahatonga izany efa tsy mety le fitantanana eto de toy izy de nijery aloha tsy mangataka so tsy mahazo satria fitantanana ny zavatra omeny vai mety de tsisy mangarahara na kely azy rahajanary tsy afenanareo zavatra mitranga fotsiny raisy fotsiny hoe fitantanana ny Covid-19 zao nakaiza le bombo sosety voaka ve iny nakaiza ny écran plat voaka ve iny nakaiza le remboursement frais médicaux ny amiral de Diratsiraka zay lazaina hoe any amin'ny volan'ny Covid-19 nefa aretin'afa nanaovana le remboursement zavatra miodikodina daonina zany retraretra zany nakaiza le vidanana le 4-4 lazaina fa hoe nindramina ampindramina efa tsy manambola lazaina nefa mividiny hoe nakaiza tsy mazava tsony ny filoha miteny hoe nindramina niary amin'ny ministre miteny hoe nindramina filoha miteny hoe vidiny de nakaiza zao reny zavatra reny zany zao am'izao zavatra hoe tsy mahita 4-4 tsony ianao hoe isan'ireny hoe Covid-19 mandeha tsita reny Toyota reny tsy hita tsony tsy mahita andreny ambulance hoe Toyota be de be tamin'ireny ianao fa le ambulance meny coréenne no mandeha mitondra olona sy ny ambulance ny atao hoe privé de zany zavatra zany no fatahorana ohatrany hoe manora amin'ny tsilany zany le mpitona am'izao fotoana satria tsy mangarahara ny tantanana an'le vola rehetra men'ny mpamatsy vola ohatra fotsiny Covid-19 zay misy hoe 800 millions de dollars tsy mangarahara ny audit hatramin'izao tsy mety mivoaka fa ankoatr'izay dia mahagaga mihitsy ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ity fa tsy mety hain'ny fanjakana Rajoelina mihitsy ny tena marary ny vahoaka io resaka téléphérique io inona ny atao hoe lara-pahamehana tsy aloha ve io raha zaraina ho amin'ny fokotany ane io eto Antananarivo mahazo 13 milliards isako ny fokotany sa 82 inona tsy ho vitan'izany raha tena ikarakarana ny eto amin'ny fokotany tena madio fitantanana zany hoe fa tsy mandeha amin'izany fa zany hoe jerena le lara-pahamehana ho an'le vahoaka zany dia tena tsy izy mihitsy ny mampalahelo amin'ny tranga tahaka izao dia ny vahoaka malagasy hatrany no mizaka amin'izao fanjakana tsy misy mangarahara izao ny malagasy ihany koa no hibaby ny trosa miampapana no ny rendrarendra ny Andry Rajoelina iny zany tena tao anatin'ny faneho-kevitra ao misy teny amin'ny terrain mihitsy enao teny any vahoaka misy no nanao an'iny faneho-kevitra iny ary ninitsika nalefa mihitsy ny deputera Amboasalama Emilien satria teny no niresanao an'le vola 50 tapitrisa zay lasa 530 tapitrisa moa zany le ho ampiasaina teninao no miteny an'leo misy lara-pahamehana hafa mihoatra ny teleferika sy taizy mifokotany iny deputera Amboasalama Emilien sy lay fitsidiana nataonao ny resaka an'izay teny amin'ny fokotany ny mananjara sy fokotany ny fiadanana 3N zany ny fitsidiana nataony ary nafandrify tamin'ny koa le fanomezana le vokiava mahatratra le trabona teny zany dia le rano be hitanareo teo iny zany ery amin'ny fokotany amorony fokotany efatra izy manamorona kanal Andretany fokotany efatra dia Ouest-Kadimbahoaka Maderanamotana Ouest-Mananjara dia Ambohibarikely iny zany de tena
ao anatin'ny rano tanteraka e ary ny problema de zao le rano avy aty amin'ny canal andretany ndray no miverina mandeha makany amin'ny tanàna zany satria maninona ilay namboarina ilay moron-drano de avy eo tsy maraka ny voan-drano avy any amin'ny tanàna de lasa miverina le rano zany hoe le famoahana an'le rano maloto mandeha makaty amin'ny canal andretany zany a zara raha misy a fa fandehan'le rano de ohatran'ny pipitsaka de mile debit an'le rano ngezabe aty canal andretany zany a zay mivoaka avy any amin'ny rano kopa sy ny rehetrarehetra iny a manosika indray am'le rano iverina de dibo-drano ny fokotana anakevatra iny zany le fokotana efatra indray rehefa dibo any rano a dia misy an'lay zone tampon zay mamoaka ny rano aty amin'ny canal C3 mahazo an'iny amin'ny canal mahazo an'iny a 67 hectares iny tsy andretany matsiny fa canal C3 iny ray zany a dia tsetsyna tanteraka no le construction illicite be de be sy le rambole tsy manara-dalàna petraka ao anatiny eo zany zone tampon zany tsy tokony anaovana rambole tsony fa tokony hoe mividiran'ny rano rehetra fiangonan'ny rano dia mivakeo an'le rano iny anankiray faharoa manarak'izay a ireto le pompe mba nantenaina koa zany le avy amin'ny AFD na menany menany tsy any commune fa menany apipa tsy mandeha am'izay izy tsy mandeha am'izay izy satria tsy arakarak'ilay vola be nalevatao totona tao ho amin'ny PIAA zay meniny AFDA tsy arakaraky nanaovana andreny fa tsy mahasarika rano any ka ny orana be de be mamoaka tsy misy torana amin'ny vahoaka tafiditra anatin'ny miaino anatin'ny rano maloto sy renirano reny zany ny zava-misy ary io zay fokotany 5 zay de anankiray ihany ny ary amin'ny Akazotoa Nosy Mavelona no misaraka amina Antananarivo renivohitra eto zany fa ny fokotany 4 zay dibo-drano a dia fandray amin'io boriboritany voalohany io daholany 4 fokotany amin'ny boriboritany faefatra zay tao anaty rano zany mampalelo mijery an'le vahoaka tena mampalelo ary ny mampalelo amin'io dia rehefa nitondra an'lay vatsy ho an'le trabona ny fitondram-panjakana tsy mba nahita mihitsy ary tsy naheno aho hoe ty ho an'ny tare amin'ny boriboritany faefatra tia ho ary amin'ny site ary amin'ny gradin ty ho ary amin'ny site ary amin'ny gymnase site en 4e dolo ma tsy reny ty ho an'ny site ary amin'ny EPP fa zavatra kely atao hoe araky ny teninao teo hoe resaky épicerie ny mandeha any fa tsy mba tena misy zavatra hoe conséquent be tena anala ny fahaserana le olona re zavatra iny zany de tena mametraka mihitsy am'izao fotoana zao hoe tsy fahaizany ty mpitondro ty a na au niveau an'ny tanànana Antananarivo na au niveau an'ny Foibe teny azy moa amin'ny tsaiky nafantatra koa hoe gouvernement local zany tanànana Antananarivo de gouvernement central ny gouvernement tsy misy fahaizana amin'ny tantana ary mampalelo de zao tamin'ny herinandro inany de hoe mena camion folo mahery ny tanànana Antananarivo tamin'ny produire analovana ny asa rehetra fanadiovana sy fanaovana fako sy ny rehetrarehetra izakay izao no nanao signature an'izany ifanira itsika nanao an'izany tamin'ny andron'ny mera nendra valomanana isika no nanao an'izany ary tsy azo zany zavatra zany raha tsy nanao sini an'izany ny boriboritany ny commune urbaine Antananarivo za zao no nanao sini an'izany kanefa dia mampalahelo tsy araky le nieritreretina hoe any amin'ny imbasitrahana Antananarivo an'izany le izy fa lasa mandeha amin'ny zavatra tsy mandeha amin'izy ohatra zao canal C3 zao iny amin'ny manomboka miala any Anosy Zato de mahazo any volany ray iny de mahazo any Anosy B1 Anosy B2 de mivoaka aty amin'ny andavambamanjesitra amin'ny boriboritany voalohany fa le riny tena nahita an'le makety ty moa de fitondrana makety angamba filaza azy na ona fa de zay mihitsy de raha communication de tena enjana be mihitsy de voaka tamin'ny gazety tsy aiova firy volana de hoe ty canal C3 de ty atao zao de misy cité de misy école misy karana grande surface de mba fahaly riny tena hoe ndry zay vao tena mahena amin'ny paradisa zany ty amin'ny boriboritany faefatra kinantso inona akory ny zany eo nandeha tsy misy inona tsy
camion kely vita sono tsy haiko reny na sonoana ina fa de camion kely raha mazaka angamba 2 tonnes reny hoe avy am'le produire raha ery amin'ny canal C3 ery amin'ny canal 67 hectares amin'ny Senam ianao olona anakefatra manao izy le mavomavo zay manalanala le plastique eny am'le rano de reny ve no andaninany le vola be men'ny banque mondiale am'le produire atao hoe izay misy commune firme misitraka an'izany de zay sao de tsisy kosa ka zany fahitana zany zavatra rehetrarehetra zany a de tokony mamperitreritra amin'ny vahoaka ihany hoe zany zavatra tenen'ny solombavam-boaka zany izy tao amin'ny commune zany tenen'ny solombavam-boaka zany matenena zany ny ministère tompona andraikitra rehetrarehetra zany de ahoana marina tena fa tokony no tonga saina am'izany ny vahoaka hoe betsaka amin'ny vola atobaka eto a Madagasikara anasoavana amin'ny vahoaka fa tsy tonga ny amin'ny kibon'ny vahoaka tonga ny amin'ny fiainan'ny vahoaka andavanandro zany ny zava-misy eto ary oko fantatry ny vahoaka zany satria mampalahelo tena ny mandony trosa isam-bolana isan'andro amereny nandre vola omeny ny mpamatsy vola reny nefa tsy misitraka an'izany koa fa ravakely ny vahoaka fa zavatrava ny sotrahan'ny vahoaka fahoriana ny sotrahan'ny vahoaka opa no sotrahan'ny vahoaka didijadona ny sotrahan'ny vahoaka fa tsy hoe arakarak'izay volomeny hoe mba redevable am'le vahoaka ve le mpitondra na gouvernement local na gouvernement central zay ngamba faniriny am'zay mazava mihitsy zay resaka nambaranao teo zay manodidina ny tanàna na Tananarivo ny Trabona sy ny zava-misy rehetrarehetra fa hivaty akely am'izay mahakasika ny rahampineny satria omaly moa zany de nisan'le raharaha naoraka be mikasika amin'ny Mahery manandafy iny ary toy androany am'ty après-midi ity le izy a député Ramboasalama Emilien ianao sy député Fetra boribory tany fahadimy de tazako tery nosy teny zany mikasika ny raha iny zay moa rehefa vita ny fandarina tety de niazakazaka nakeny any ko zany nijery ny vaovao rehetra sy ny fanotrona tamin'ny namana zany ny lecture politique anao par rapport ny zavatra mitrangy iny député Ramboasalama Emilien zany ao anatiny zao hoe tontolon'ny démocratie rehefa miresaka démocratie de liberté de presse liberté d'expression accès à l'information zon'olombelona angamba mbola misy voakitika ao anatin'izany any koa aminao inona ny fomba fantikanao amin'izao fihetsiky ny fitondram-panjakana zao ary mbola tsy tapitra tamin'ny omaly le izy fa mbola mitondra ila izy androany marina tokoa zany efa tamin'ny sivy mahery teo izay sy ny solombavamboaka Fetra eny amin'ny boribory tany fahidimy no teny zany satria na tsy tia ma zay mahery lanto malama dia ao anatin'ny mpanohatra sy ao anatin'ny atao hoe ny lanceur d'alerte zany amin'ny zavatra tsy mety ataony ty fanjakany ty de noho ny izay zavatra zay zany sady ny tena koa anatin'ny mpanohatra de nandeha teny mampalelo amin'izy fotsiny dia rehefa ny mpitondra fanjakana no manao tsy mety dia hodina tsy hity zany zavatra zany ary afempenina fa rehefa ny mpanohatra atao hoe misy zavatra tsy takatry ny mpitondra fanjakana ny tia milazaina dia arak'le fiteny tany am-pianarana hoe tsongolohana ary andrasana kendri-tohana zavatra tsy nety natao fanjakana omaly zao dia 48 heures no ona voalazany lalàna no tokony hitazomana ny olona anankiray any amin'ny enquête zany any amin'ny violon na ohatran'izany sy anaovany azy any ny omaly zao efa mihoatra adiny roa mahery mbola tazomina tany le olona zany na mihoatra 2 minitra azy io tonga de efa tsy manara-dalàna zany ary mba samy mijery fahita lavitra avy any velany any samy mijery an'ireny zavatra mitranga ny ivelany reny indrindrindrindra amin'ny ao la Frantsa zay alainy ty fanjakany ty malagasy ty tahaka fatratra mihitsiny fa mba mijery an'ireny émission reny ihany fa ny olona any rehefa tapitra ny 48 heures de na vodsotra le olona na tonga de mandeha tribunaly deverena any parquet fa anenao afenina kamatatra be mihitsy hoe aiza le olona makato tsy misy hoe rehefa 48 de 48 fa tsy 48 plus 1 na 48 plus 2 fa tonga de
48 a miampy ray minitra na 48 tsy 48 miampy ray minitra na 48 miampy dimy fa de 48 de 48 zany ny zavatra ny trangomaly ary tsy hoe minitra fotsiny fa adiny roa mahery sa adiny telo mbola taraiky tao a ny andro vasika tao fotsiny a ny am'zay zavatra zay fotsiny ane de fa mampieritreritra hoe le fanjakan'ity zany a dia manao zay tiany fa tsy manaraka an'le lalàna dadio a fa tsy misy olona ambony lalàna eto fa ny lalàna de tokony ho any rehetrarehetra manomokany amin'ny président ny république ka katrare amin'ny atao hoe dernier de mohican reo izy fitenenana zay malagasy kely indrindra any sy zany indrindra am'izao fotoana zao a zay teraka hoe vao zao zany a mitovy daholo ny lalàna fa tsisy hoe ty lalàna président ty lalàna ny retsy fa mitovy daholo fahitako an'iny zavatra mitranga momba ny Mahery iny namana vaniry de zavatra tsotra reny a dia tsy miaraka amin'ny atao hoe sazy mivoaka zany a dia resaka fanampenam-bava amin'ny mpanohatra reny fanampenam-bava amin'ny mpanohatra satria maninona raha ny lalàna mivoaka fotsiny zao hoe didim-pitsarana voaka plutôt de hoe embolana sazy miantona ao anatin'ny embolana e zany ianao de tsy afaka ny teny mihitsiny fa raha vao miteny anao tonga de gagazo eo de eo andray misy miteny ndray hoe aza to gagazo tsony hoe efa mena embolana fa tonga de ampidiroany tsy afa mihitsiny e misy an'zany eo tapenany anao zany a ampitahoriny anao zany a tsy laza marina sy tsy tsikerany ty fitondrany ty manarak'izay a de io koa zany izy hoe manapatra ny heriny le fitondrana amin'ny lafiny rehetra mihitsiny na amin'ny mpitandro filaminana na amin'ny lafiny serasera na amin'ny lafiny lalàna misy eo aminy eo mazava be ne zany ny serasera izy ny tompony serasera zany manao mafana sy mangatsika eo an-tapo zany ary mahavita mihitsy mitrerona prime ministre zany de zany a no tompony ty resaka hoe mba ty hoe lalàna momban'ny cybercriminalité ty tsy misy samy teny an'zany zany nampiariny eto tsy avela hiteny ny olona satria raha mba kely mba atao de ferana amin'io satria amin'ny olona mba atao hoe mahavanina koa samy teny satria raha vao miseho ery an-dalambe ery na miseho any ambadika manao hevitra tonga de valazaina hoe mamory olona ohatran'izao hoe mamory olona tsara dalàna efa razaina fa hoe tsy mahazo mamory olona mbola manao ihany ka amin'ny fivorinany tsy voatery hoe olona zato na ohatran'izany fa olona 10 na inona de fa afaka mivory de zany de fa raharany ty fanjakany ty de fa tsy avely ianao zany a andeha mba ananazy atao hoe fahafahana manao hevitra sy indretrarehetra zany a zay ao anatin'ny hoe droit fondamental ny olona zany zavatra zany ary ao anatin'ny tsy Madagasikara ere zany fa firaisam-pirenena eran'izao tontolo zao de tokony iainany zany atao hoe droit d'expression sy inona moa tenenao azy liberté de presse accès à l'information indrindra de ahiny amin'ny Facebook mba kely ampiasan'ny vahoaka indray indray mbola anaovana anty amoahana anty lalàna rehetrarehetra tsy mandeha amin'ny zelony akoatrany nefa hoe zay ataon'le opérateur le resaka télécommunication zany io amin'le resaka méga akariny de ampidininy de ny réseau ratsy ny connexion tsy fakahitana message anankiray nalefanao de fa message fofolo lasany de tena zany ny zava-misy zany manarak'izay de tena fanapotehana an'le démocratie mihitsy ko zany ny fahitako an'ireny amin'ny alalan'le jadona tio zany a tsy tokony ho tonga amin'ireny ny reny resaka reny raha fahitako azy fa tokony atao raha tena mipetraka tsara hoe mazaka zany démocratie zany le mpitondra am'izao fotoana zao a de nampanatsony Mahery risahana olo ty efa iny ty zavatra ataon'la ty fa tsy hoe andefasanao convocation ry de andeha la ry 48 heures de aveo la alefa ry de aveo terenakolaka foty fa azo atao mifampiresahana maninona tsy natao an'izany raha hoe maniratsira filoham-pirenena maninona tsy nasahndreo natao an'izany ny honorable miaratsiny amin'ny teniny anarany honorable Roland Ratsiraka zay samy solomavavoaka mo raha ny teny hoe filoha république mandainga maninona tsy nalainy iny azo ataony zany fatisahany satria maninona ty boaikely ty no hitany tena mahery vaika ary samy teny azy sy ndretrarehetra de io de atao an'iny le boaikely atao an'iny Mahery tsy
zay tsy mety anizy zany ary azona mpanatsony izy amoabekely boakely azo ampanatsony inona ty zavatra natolo latily ty de afaka manajavy izy hoe ny toa sy ny ono ary point d'interrogation ve midika hoe tapaka tena tapaka le tetezana le pombele eo mila ampianarina resaka fifehezana mihitsy fitsipiky ny teny mihitsy mila atao hoe mahay mamaky mahay mamaky teny tsara mihitsy zany rehefa mpitondro fa tsy mandray atendrony eo fotsiny ary zay ny problème lizany mety ho fantany any deputeram-boasalama fa hoe ikoa maina azy atao maika misy seran'rena de samby kopy famody mitapy izy menakavy mba ahafahany manapaingitra le lanceur d'alerte le manelingely azy am'le fitondrana de am'izay zany hoe tsy sanao tsony le mpanohatra odoy e tsika aloha de mbola miteny foana e ka matoa am'teny eto zao de zany hoe za ndray tsy maintsy miteny ah satria zany no asako zany ny adidiko miteny amin'ny vahoaka ny zavatra misy mety tsy mety eto ary miteny marina zay aloha zava-mihitsy ndresaka ka na iza faly na iza tsy faly a de tsy maintsy teny eto a de sao le boakely ndray mbola anaovana tsy zay ndray hoe amy sandary mandray dina ndray ko fahitako an'izany zany de hoe moralité de l'affaire zany a raha fahitana zany de hoe ianareo mpanohatra reo na ianareo lanceur d'alerte reo de miomany fotrany nazo aniny nazo anareo a raha vo metaladalo a raha vo manohitra iny nazo amany maherylanto iny dia iko moa zany zay kely fofinaina de tonga de fa mifitsakana izy tsika ndray tsy kely fofinaina zany ka tsika tsy maintsy miteny tsika ary tsika miteny marina tsika fa tsika sanatriny zany hoe ka hoe amoron-dainga na ninona sy ndretrarehetra na ny hoe anely zao teny marina tsika zay nyteneneto ary miteny tsy mety ary aditsika atao mpanotra ny nitsikera ny fitondrany io a mba antsy ny lalany azy satria tsy anazy rery madagasikara tsika rehetrarehetra fa tsy anazy rery ary de tsy maintsy miteny tsika amin'ny zavatra rehetra ary ny zoan'ny mpanohatra tsy maintsy teneninay ka satria zoanay zany zay ane nampanohatra azy vahoaka malagasy samy atao hoe misitraka zay voateniny eo anatin'ny lalàna iraisam-pirenena samy misitraka zay voateniny eo anatin'ny constitution io fa tsy hoe anareo rery io ka zany zavatra zany mila ho fantatry ny vahoaka hoe io a de fanampenam-bava fanaovana didy jadona ary fampitahorana ary efa atao hoe fijerena sahady fanaovana pimaso any amindreo mpitandro ny filaminana amin'ny hoe ohatran'izao ny heritsika ohatran'izao ny herinay sy ny rehetrarehetra kanefa tadio tsara fa zavatra mitranga ohatran'ireny de ohatran'ny misy zavatra hafahafa ihany a satria raha fiteniny malama teo dia ao amin'ny polisy izy a no tadiavin'ny gendarme alaina fangamo zany zavatra zany tsy azo atao ny sordina fa tsy maintsy tonga de atao masom-baokery sy ny rehetrarehetra raha tena anisan'izany zany hoe zavatra tsy milamina koa zany eo amin'ny mpitondro ka ny zavatra reny zany de ahitana mihitsy hoe na isa misy menakavy eo ara de ohatran'ny valalakarona tsy haitsy ny ahoana na ahoana fandehanty zavatra ty satria misy zavatra tsy milamina zany eo niveau ny ohatran'reny ary ny tena tahorako na de zao ry faniry a engany hoe mba tsy ho tonga am'izany fa fantatro ihany ny fianaratsoa fianaratsoa zanaky fianaratsoa maherery loha maherery loha izy a ary betsaka olona manapaizanao a ny atahorako ny any tena atahorako de hoe mba tsy ho tonga an'izany tsy ho tonga hoe fa maninona ny zanaky fianaratsoa ataonareo an'izao efa nisy nanaitra ihany tamin'iny ka fa maninona ro laratsiraka ny teny hoe mandany ny filoam-pirenena tsisy ninona sy ny rehetrarehetra zany hoe manao an'le nisy teo manao deux poids deux mesures ane zany le fanjakany am'izay zavatra zay de lasa zao le farany ary ny tena atahorano zavatra io dia raha misy manao ohatran'io koa any de anao indray mandeha koa de hiteraka am'izay hoe fa hoany zay no ataony lany zao fa ihany tsy ataony lany zao ary zay ny tena zava-doza zay zavatra zay ary tena raha zany ny zava-misy a de mampalahelo ary na mihinana re zao fa na malama zany zao de mety eritreritra hoe ny olona ny teny rangady tamin'ny nanao filoha marika ravalomanina mandreo an'ireny amin'ny facebook reny sanatriny zany fa de misy mihitsy ny zavatra zay hoe asina lohana biby de marika ravalomanina de lohana biby ny atao ny ary amin'ny marika ravalomanina lefa amin'ny facebook de atao resaka hoe maty
Maro Karavalomanina lazaina manao formation na mercenaire sy miaraka amin'ny anina nosy be ary ny olo mpitondra ihany manao lizy tsisy toy any tsisy inenina de zany de avela andeha avela le mpitondra andeha am'izao fotsiny de zany de avela hoe zay zao neto de enina ro marina aneo ko fa zany ny zava-misy ataon'ireo de tsisy nateny rehefa nataon'ny ministre ny fiarovam-pirenena ny recoupement tany anosy be de hoe tsy misy an'izany any fa ngamba nisy fialatsinikory tamin'le fitondrana hoe izy atao nefa olona atao mpitondra nanao namoka an'izany information diso zany de maheritrereto zany raha foloa am'izao fotoana zao nametrahany raha lohana sanatry zany lohana biby ry aminany reto levona dinina mba tonenindreo tamin'ny président Rajaonary Mampianina tsaroko tsara tamin'ny ady amin'ny pesta de le sarina voalaza amin'ny pesta iny de novainy zareo ny sary président Rajaonary Mampianina zay nanao an'izy aloha tsy fantatsika fa de zao le izy nangina le filoha tsy mba niteny akory fa raha am'izao misy am'zany zany le fahizany ny filoha Maro Karavalomanina le mba endry azy sy manara-dalàna azy io zany hoe ataovy fotsiny ohatran'ny olo-pirenena retsika ataovy ny fitoriana sy indretrehitra de miandritsika fa tsy manao ohatran'ny manodidina ny reto filoha am'izao fotoana zao reto zavatra kely tsisy dikany defa tsy mazaka faneho-kevitra ka zay nge nisy an'lay rangahy atao hoe Marco Randrianisa zay diaspora any ivelany de nanao faneho-kevitra momba ny tranon'ny filoham-pirenena izay de tsy zaka zay de hoe anaovana fikarohana mihitsy iny anaovana any misy any koa Biarny Irina Marcelin le naneho hevitra foana atao anatin'ny Facebook ary nylaza fa hidina an-dalambe tery amin'ny 13 mai fa tena nenjehany ary voasambotra mihitsy bataina avy any nisy koa ny fanisoherinay fantatsika tsara ny faneho-kevitra matetetika de hoe misy fisamborana sensisa didy fisamborana maro be zany eto zany de mifototra ny faneho-kevitra zany tena tsy mahazaka atsikera tsy mahazaka faneho-kevitra le fitondrana nefa zany endriky ny demokrasia zany mihitsy nanenjehany ny fitondrana teo aloha zay nitondrana olona tamin'ny 2009 aleo alalaka ny kevitra aleo ho an'ny rehetra ny RNM sy TVM de iny la preuve mihitsy hoe nidorana ly satria nylazaina hono tamin'izany fotoana zany honondro zareo io hoe eto tsy misokatra ho an'ny mpanohatra so an'ny vahoaka le izy voamaika nefa mikatona tanteraka mba taiza ianao député natao kianjan'ny demokrasia inona zao nikianjan'ny demokrasia natao parc botanika mpitondra am'izao fotoana mihitsy nanao an'io zay de tamin'ny 17 janoary iny sivy sy roa arivo ary mba jerevany taiza mba nisy hoe redynamisation ny antokotiko Madagasikara ka mivoaka RNM sy TVM fa inona isan'andro tsika de mahita vavao an'ny TGV ny vavao an'ny Irmara ny RD ny IRK ny vavao an'ny sénateur ny vavao ministre vavao ny député vavao an'ireo maire zay miaradia ny fitondrandreo zany ane zany de fa zavatra tsy zany de tranquille ve ny conscience an'le fitondram-panjakana hoe tena misy gain de cause tena azontsika eo an-tanana mihitsy le akian'le demokrasia zay fa mba nitolomana tany amin'ny 91 nahazona zany demokrasia zany fampitehan'le fitondrana io moa zany tsika de mbola ho lava velona ny rehetra ndray am'zany deputé Rambosalama mamaraparana tsika am'izao fotoana zao mikasika an'iny fa ivadika aloha hevitra hafa tena maraparana anazy amoaka statistika ny Covid-19 tsika mino fa manakambara kely ianao momba zay satria manaikitra de manaikitra izy ity de tsara ihany no miresaka am'izay tsy haiko na efa vomana namana teknisiana zany statistika farany eo momba ny Covid-19 io izy io zany ny farany dia ny isa maty raiky amin'ny 10 ny forme grave 710 ny sitranao 710 zany de ny tranga zay tao anatiny zany vaovao de 3 zany tao anatin'izay fitambarany kamo zany 470 zany dia ny test natao tao anatin'izay nahitana an'le tranga zany dia 470 zany amin'ny akabeany dia tonga any amin'ny firy zany tsika zany am'izao fotoana zao nombre ny test vita 370 587 dia anarivony ny fitambarana io ka fitambarana satria nombre ny test zany nandritry ny 22 ka hatramin'ny 28 974 ary fa ny fitambarana le 370 ry nefa nen'olona ndray andro ny any France oui le tsika io cumul efa hatramin'ny andoany tsy efa 2020 io ny lecture io zany député Rambosalama sady manao fanentanana ihany tsika zany satria tsika koa mitaiza olona zany amin'ity Covid-19 ty mbola tafiditra ao anatin'le épicentre zany Alamanga satria 1161 raha sy diso 361 zany tsika am'izao fotoana zao député zao
tena ty covid-19 ty de hoe tsy mamango rangaty fitondrany ty sa mamely ozy ny avainy atsimo zay ary tsara mamely ozy izy ny ovakina karatr' zay inona ny antony ny zavatra nkambitranga ohatran'izao a ny hita ny masotsika teo dia midika tsy fandraisan'ny mpitondra ndraikitra am'izao fotoan'izao momba ny fihedina amin'ny covid-19 a manomboka aty amin'ny fokotany mareo tonga ny amin'ny faratapony mpitondra any amin'ny filoam-pirenena inona ny tiako tenenina am'zany de zao mandeha ny amin'ny fokotany a tsy misy reny agent communautaire reny amin'ny fokotany na tompona ndraikitra ao amin'ny fokotany na vice président na inona amin'ny fokotany ka mitenin'ny olona eny amin'ny rehetrarehetra na tsena pokotany na ny any elakelan-trano any am-pianarana hoe manaovinareo gasibosy fa na tompona ndraikitra za de tsy manao gasibosy mahitanao zao tonga de ohatran'izao fotsiny de enao mailo satria enao tsy te ho faty rapitso tsy te ho faty androany fa leo mba ho faty rapitso na de mametraka fa tsy misy an'izany any aiza le andraikitry le chef district am'zany zavatra zany tia chef district no manendry lehibe an'ny fokotany aiza ny andraikitry ny commune am'zany zavatra zany a satria ny fitantanana ny tanàna rehetrarehetra tsy tanàna riviany fa ny tanàna rehetrarehetra mihitsy de manany sampana mikasika ny fahasalamana miraikitra ny fahasalamana am'ireny toerana misy azy reny anjaran'ny mera anjaran'ny chef pokotany anjaran'ny chef district mijery mifanatanterahana andreny hoe ahoana le geste barrière sy ndretrarehetra anjaranjareo mamany olona eny amin'ny fokotany raha sanatr'izany ka tena misy hoe soafahan'le fokotany manaraka an'izany geste barrière zany mba edina am'le covid de anjara mijery vahaolana any amin'ny gouvernement central lany hoe manan'olana ohatran'izao zay a ka mba apio vitanany kasibosy na mba izarany savony farafalika matiny mba afahan'le olona manasa tanana mba tsy raikitra tsy misy an'izany au niveau ny fokotany tsy misy zany a au niveau ny district tsy misy zany a au niveau ny commune tsy de mahita an'izany a ary mba mandeha commune eny mba mivoatra eny fa zay commune ka tonga saina ka matsapale izy zay fa raha miandro hoe avy aty amin'ny gouvernement central zany a dia andrasopoly manarak'izay au niveau amin'ny ministère tsy mahita mihitsiny ianao au niveau amin'ny ministère ka hoe manao fanentanana momba an'izay momba n'io fanaovana vaksiny io fa indray mandeha fotsiny mba nisy azay aza tsy arakaraky le fokotany le tena hoe le fokotany le tena mamay be reny fa ty am'le fokotany tsy misy rano fokotany mba madidio any mandeha fa any am'le fokotany tena mamay be tsy misy manao an'izany a fanentana an'izany a ny avy any amin'ny ministère district ao amin'ny 4e zao a misy fokotany fantatro misy fokotany efatra teo manodidina teo fa anankiray ihany nandehanana fa ny telo tsy nandehanana tsy haiko hoe inona ny antony anjaran'ny ministère moa zany raha resaka ohatran'izany a de tokony avoaka amin'ny ainao manjery zay anizy menakavy ny ainao manjery am'izao fotoan'izao na privé na inona efa betsaka koa ny vola aloha no azo tamin'io tokony mandefa am'izany fanentanana zany isan'andro a mba edina am'ty valana aletiny ty tsy misy zany tsy misy an'izany ary zay mahatonga n'io zavatra miely be eo io ary sometreritra izy hoe efa vitatsika ny amin'io hoe resitsika tsy resy zany io fa atsika raha mbola tsy tonga am'izany ato hoe pika zany koa raha fatatsika koa mihina koa le tena atao hoe pika fa de miteny olona hoe pika de fa pika koa tsika de zay fa tsy fatatsika exactement hoe tena ahoana mihina marina moa le pika fa de samy manany azy io dia raha raisitry fotsiny zao teto amin'ny boribory tamy faefatra ary mihina fa ohatran'izany koa na boribory tasany any ny sita misy nay zao de tao amin'ny gymnase Vancouver Mahamasina tao le nisa le zazakely maty de hoe milanelina ray metatra manao kasibosy indretra fa ianao mitsofoka ao 98% ny olona tsisy manao kasibosy na ray azy ary ny olona mifanetinety zay midivotra tsy ampy
nefa raha malala fa le variant am'izao raraky ny fitenenana dia aéroporté koa zany hoe arakaraky ny tenenanao de misy mipitika de fa mandeha amin'iny izy zany tsy misy fanetanana tsisy fandraisana ndraikitra au niveau amin'ny préfet Antananarivo miteny hoe ho anareo mponina Antananarivo zay tsy manao kasibosy indretra rehetra ho avy ny sazy tsy mbola anay tany indray mandeha aza nefa miala aveny asony rana mandeha makatia de miodina mihitsiny miodina any amin'ny andefanambojanary any ny limitrophe de mahazo an'iny RN1 iny de miakatra de RN1 de mandeha makaty fa tena teneniko anao ny olona tsisy milarahany zany kasibosy zany e sady ny misy misakambona inona sy ndretrehatra tsisy milarahany zany inona fotsiny tenenan'le préfet de police hoe atao sazina manina tsy ampiasana ny mpitandro filaminana am'zany zany hoe itsika ihany zany a tena paritaka ny zavatra io ary mba hitrehetiko hoe ny olona mpanao vaccine am'izao fotoan'izao mba 8% araka na ny eto aza de na ny amerikana zangamba de gaga fotsiny hoe mba firy ary zany vita tam'le Pfizer sy le Johnson teo fa de tena zay e ka izy hoe ho atsika tompon'andraikitra rehetrarehetra zay afaka manao an'io de rehefa ohatra ka tsy mitenitsika sy manentana ny olona amin'ny fanajana n'ireny geste barrière reny a de na mamon'olona isika satria mety misy olona tsy mahafantatra na mety misy olona manao fananina na mety misy olona tsy haiko hoe tsy manana fotoa vola entimanana izy anaovana zany anjaratsika no miteny fa rehefa mitenitsika ka tsy mandray andraikitra izy de afaka didy fa rehefa tsy miteny de anisany mamon'olona dia anentsika mieritreritsika de zay mifandeha le izy ao am-piangonana zao ohatran'ny nampalelo kely any le izy ao am-piangonana dia lasa ny seza eo amin'ny banc eo amin'ny 5 métre de zay sy madama moa zany kaikeo de ry amin'ny sisiny ery le ramatoa mandeha ny hira rehefa mandeha ny hira ampidiriny le kasibosy de domy madama tsy revy ry de rehefa tsy mandeha ny hira fa mopera no mivavaka sy mitondra ny lameseria abekariny le kasibosy rehefa miteny mihira mihitsy nao sy manao vavaka mila apetraka le kasibosy fa tsy hoe mopera miteny zay apekarinao le izy tena zavatra oatra zay nao zany ny tena n'olona hoe tsy mety ane io de oatra zany keo mpitondra fanjakana sy ndretraretra miteny hoe tsy mety ane de zavatra ataonareo ty hatrany amin'ny ministera sy ndretraretra ka miteny zany hoe manetana ny olona tsy misy edi fipartanty valana retin'ity edina am'ty afa-tsy ny fanajana ny reny geste barrière reny ary mba tsy alavo anao aloha amin'ny fotoana dia manaova vaccine ary tereo amin'ny fianakaviana anao vaccine misy zany hoe matahotra tsindrony zany tsindrona zavatra tsy fantatra koa re vao tsindrony ianao efa vita le hoe vito fa teneniny olona anao vaccine fa zay any ny dina am'ty ty zavatra ty so sanatriny zany matsy misy maty de mandeha am'izay le hoe ny fiainana ane ohatra ny dian-drano lasa aloha tsy miverina fa noavy manaraka ihany de ohatran'izay mifandeha zany rehefa avy eo kanefa atitsika no miteny an'izany hoe manova vaccine mba tsy ho faty ao anatin'ny fijaliana sy mifaty ny alohan'ny fotoana ianao atsaony geste barrière mba edina am'izay rehetrarehetra zay ka zay angamba namana faniry ny andro azy lazaina fa satria ny resaka eto fa efa tonga de mamarana mamavelo avy any Toliary reto fa dia sotra betsaka nareo tamin'ny fandraisana sy ny fitantanana ty raharaha ty fa dia isika tsy menatra ny laza marina ary aditsika atao amin'ny mpanohatra ny mitsikera sy milaza marina ary mampita amin'ny vaovao amin'ny malagasy dia zay angamba ny azo tenenina androany fa dia manao veloma manokana ny eo amboribory tamin'ny faefatra ny Solombavam-boaka Ramosalama ary dia raha sitrapon'Andriamanitra ka mbola tahiny dia miaoneto indray tsika amin'ny herin'ny androany fa dia manao velomanao rehetrarehetra na eto atoerana na ny velany ianao ireo teknisianina atao amin'ny télévision MBS radio MBS ary no amin'ny radio Mamata veloma tompoko eny ary de misaotra sady makasitraka ny député Rambo Salama Emilentsika di député Rambo araka ny fahafantarana bese maro azy fa nafana le adevitra ary nafana ny resaka ny zavamisy eto amin'ny firenena zany rehetrarehetra izany zay moa le mahamiara-manonja antsika satria de
miresaka ny lafiny sosialy, ny lafiny politika, miresaka ihany koa amin'ny fahalalana akapobeany sy ny zava-misy akapobeany aina amin'ny firenena sy ny vahoaka isika. Izany no arena ngezabe raha tovintsika ary zany ihany koa no antom-pisiny zao fandaharan'izao mba ahafahantsika zany mifanoro mifampitaiza, tsy hoe mitsikera fotsiny tsika araka mahasamy mpanohatra azy satria tsika koa tsy menatra amin'izany a, tsika tena mitsikera mihitsiny satria de betsaka koa lay tsy fetezan-draharaha, lay tena fahatsoam-pitantanana be da be sy fahatsoam-pitondrana sy fananiana amin'ilay zavatra tsy mety ataon'ilay fitondrana amin'izao fotoana izao dia mampitombo ny asantsika hitsikery zany ary mampirisika antsika ihany koa hanokatra ny sainy sy ny mason'ny vahoaka ahafantatra ny zava-misy izay aina amin'ny firenena de matoa tonga indray amin'izao fotoana izao hoe misy namana avy any amin'ny faritany miaraka amintsika eto de verintsika ihany koa fa toy ny eto Antananarivo any manakambara ary mahafantatra ny zava-misy izy ireo. Voamalitsika rina nandefa ny sary avy any Toliara izay fampanantenana be mihitsy nataon'ilay kandidata amin'ny fotoanany fa efa tonga filoham-pirenena hoe anamboaranareo tena zao hoe anisan'izany le hoe jiro lafo indrindra Toliara de tarititsika avy any Sakoa le izy ame asa ho an'le tanora lasy vavy sy ny sisa ary de isy projet ngeza be mihitsy amina orinasa ho atao ao Toliara ho anisan'ny mpanao simenitra sy tsy alofa aloha zareo amaly eo rehefa aveo hoe firisan-jato ny zavatra nampanantenainy tany Toliara ny tanteraka amin'izao fotoana izao fa raha mivavao asika rina saika isan'andranandro satria manana maso voa ihany tsika mampita amin'ny vavao de hoe mazana be ny delestazy any saika tena hoe tsy desera ntsony na goûter fa tena hoe sakafo maraina atoandro hariva paracetamol ny dokotera io fa za moa iarahan'ny rehetra malaly zany rehetrarehetra zany nefa anisany nanome vato be indrindra dikan'izay fitokisana ho an'le fitondram-panjakana ny vahoaka ny Toliara io izy mbola miaina mafy io amin'izao fotoana izao ao anatiny tsy fahampitsakafo sy ny anohanana ihany koa rina. Eny ary arak'izany dia mitoy ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Mada sorana be deabe ny solombavam-bahoaka Rambo Salama Emilien fafita amin'ny alalan'tika Madagasikara tetsy miboribory tamin'ny fahaefatra mitondra an'izay famakafanakana sy faneo-kevitra izay ambava homana ampomeritreritra. Itodika ny Toliara isika any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara dia telo amin'ny rahalahy mianakabe zao no tonga eto amin'ny miara-manonja amin'ity indray mitoraka ity ary dia iresaka lafin-javatra maro izy ireo mazava loatra resaka momba ny fiainam-pirenena ary indrindrandrindra ny zavatra miseho any Toliara sy any amin'ny faritra atsimo any inona mahariary ny olona any inona mba etaetan'izy ireo dia iteny eto izy ireo izany ka mialohan'ny andraisantsika ny vahiny voalohany avy any Toliara satria anankitelo izy ireo dia miditra tsirairay dia mamelalo ianareo mba hivady dela kely satria tsika samy malagasy anao fiarabana amin'ny avana rehetra any atsimo any zany akory kahy akory aborolahy talilio rie zay dia le farany teo mahafaly lay faharoa vezo lay voalohany Tandroy dia miala mahazatra mantsy hoe kopakopatanana fa tsy zay nanaovantsika azy amin'ity indray mitoraka ity fa akory kay akory aborolahy talilio rie eny ary Andriamatoa Ferdinand Maranty di Doto Tanto ianao dia filohan'ny fikambanan'ny MTV miraiki ty vezo filohan'ny fikambanana Fizatomi fikambanana zanaka Toliara mitsanga faly miarabanao aloha na dia efa miaraba tamin'ny teo ara ny tenako zany mba hoe iarahantsika any amin'ny faritra atsimo tonga soa eto amin'ny miara-manonja tompoko sambany ianao ny miakatra eto ny dahoary miarabanao namana Rena Rabe ary miaraba ny teknisiana koa ary indrindrindrindra ny vahoaka zay manaraka nyty fahita lavitra nyty MBS ty eny ary ka hiditra avy hatrany amin'ny fotoatin'ny resaka eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada ianao mpitarika fikambanana lehibe MTV Fizatomi anazava azy ianao fa akoatran'izay ihany koa efa nilatsaka député ianao Toliara voalohany nilatsaka député ianao Toliara faharoa fa tsy lany dia nilatsaka be ny tanàna ianao Toliara voalohany fa tsy lany
fa na zany ary io ianao mbola mandray anjara mavitrika amin'ny fiainam-pirenena, inona no azonao ambara aloha amin'ny reto fikambanana taritinao reto sy ny momba an'izay. Saotra namana amin'izay fanontaniana zay. Eka nilatsaka tokoa ny tenako tao amin'ny toliara 1, toliara 2 ry nanao maire koa tao amin'ny toliara 1 tsy lany fa tsy le député no mahameka na ny maire fa le hanasoavana le faritsy ny toliara mihitsy. Satria zaho manana andraikitra zany mba hampanjoso an'ity faritsy fa araka fahitako azy atanjana filatoerana avao zany le fitadiavana le toerana. Eo amin'ny toerana eo tsy nefa tsisy raha ataony bakeo fa ravatsena bakeo tsy hita zareo. Ny anazy zany tsy mahakivana hoe tsy lany zany. Fa zao tena mijoro foana aho ary ho vavolombeloko zao fanaovako an'le fikambanan'le Fizatomia zao. Ny Fizatomia moa de fikambanany zanaky toliara mitsanga. De zay hitantsika ny foko maromaro ao am'izay foko atsimo. Ao ny Vezo voalohany, tenako Vezo. Ao koa ny Masikoro, ao ny Tanosy, ao ny Tanjoy sy ny sisa zany namana Rina. De tanjonay moa zay hitsangana hiaro zavatra tsy mety sy ligaboraraka atao amin'ny toliara io. Somary anaty fonoteny kely fotsiny ianao misy ifandraisany amin'ny ministra Maharanty ary raha misy aiza ho aiza izy zao mba tsara ho fantatra ihany. Sotranao. Tsy afenina moa fa ministra Maharanty de pikouzin zahay. Papany zany zoky de papako zanjy. Nefa zany tsy mahasakana amin'ny raha miara politika satria mba meko proof anao fa tamin'ny filatsana farany tena lany Maharanty iny latsaka Maharanty de nilatsaka koa. Satria zay moa zay hoe tsy hoe tsy dirany rafitra le amin'ny famille zany ny politika. Satria samby manana lalany ombany manko io. De mandany aiza izy zao any zao andafy any izy fa makarivodrivo zany. Fa ny andro iverenana angamba loatry mbo angatana amin'ny Zanahary mba hiverina eto izy. Ary angatana mpitondra fanjakana mba haverina ny Maharanty satria Maharanty ane io ro olobe ny toliara. Olobe tsy manavaka io rangahy io. Mba miako ohatra anao namana Rina Rabe zay problema mahazo nikasika zanaky toliara io rangahy io nitsangana. Ohatsy raiky zany nisy faty tany Anosibe, faty ny mpanakanto zay tsy hoe mamoa fotamanjy namana Januely zany. Tena nitezaka koa io rangahy io. De mahatany Anosibe izy de natany par avion tonga ty Tananarivo. De Tananarivo de tonga Tanindrazana. Ohatsy faharoa koa namana Rina. Iny le fatiny raso kininikiny. Tena jety mihitsy nitondra azy isaka Tananarivo. De avy eo izy nentina toliara iny de tonga fasan-draza. Zay zany no mampiavaka ny rangahy iny ary zay no tadiavany toliara azy hoe mitady any Maharanty zay. Ary am'izao de zay anisan'izay mitaka azy zay. Fa nitakeko azy aloha eo ihany no famille azy. Fa eo amin'ny fikambananay hoe Fizatomia zanaky toliara mitsanga. Takinay sy hoe zanaky toliara izy. Tsy rary no nandefasana azy ihany ka takinay haverina eto fa maro ny olona mitady azy ao. Surtout am'izao mahasary mijaly zay. Am'izao fitondrana am'izao na ny olona napetrany eo zany tsy miahy anay mihitsy. Ny olona napetrany eo tena mijaly tsy azo telefôny, tsy azo anaovana rendez-vous. Fa de fa misy zavatra tokony tianay zany hampita aminy hoe zao ny problème tiliara. Tsy azo io rangahy io zay miahy anay eo ka tsara ihany anao mitena zay fa mampalahelo anay zany le coachinay. Le coachinay mba mangataka zay raha misy fanovana mba ataovy coach hafa koa monsieur le président fa mahasary mijaly zay. Ary zay nitadiavana vahoaka toliara am'izao hoe mitady any Maharanty zao very zay tsy misy Maharanty. Mbola mikasiky Maharanty any nataoko. Maharanty raha vao tonga amin'ny tanàna toliara zany tsy miafina. Tonga olo rehetrarehetra io mandeha aminao ary zay mitaraina. Zay mitaraina tsy maintsy mahazo vola. Raha atatsika ohatra misy vola 200 000 Maharanty eo tsy ampy iny fa mbola be dia be olo. Dananareo zalahy maka vola an'izay fa tsy ampy iny ty. Afa-po daholo le olona zay vao mijanona Maharanty. Ka eto zany zay very ray aman-dreny zay toliara. Very ray aman-dreny manao anay zay ino moa ilanay azy eo?
Ilana azy zany mahay anay lafa misy marary de mba manome fanafody izy misabo any. Misy koa tsy afaka de fa ampiny koa tsy misakafo de fa ampiny iny. Zay no ilanay azy. Ka eto anao fa miteny mikasika maranty de mangataka fitondram-panjakana zay fa very olobe zahay mba podio hainga ny maranty iny fa tadiavina tiliara. Ka io moa zany tsy hoe maharanty ihany fa maro ny tratrany zay ohatrany hoe tranga zay tsy maintsy nyresahana moa zay amin'ny fivahinianana eto fa ny fanontaniana avy hatrany apetrako dia ny hoe maro ny fampanantenana natao tany amin'ny Toliara zany faritra atsimo iny tamin'ny fotoan'androny zay nataony ny mpitondra ankehitriny mbola tamin'ny androny reny ny hoe fandresen-dahatra fampelezan-kevitra sy ny namany reny firazan-jato ny tanteraka fa ny zavatra eno aloha dia fimenomenomana foana sy fitarainana ny eno avy any aminareo mba afaka hazavainao zao hoe amin'ny endriny zao no isehoany zay trangan-javatra io nanahoana le fampanantenana isan-karazany. Le fampanantenan'ny président ro hatramin'izao tsy hitanay miapaiky tao amboarina zao piscine zao nefa mbo tsy hitanay le fandeha piscine moa ve le piscine ve lahara-pahamehana noana ny vahoaka Toliara zao tsy zay no tokony zavatra lalana ombanany le piscine zay de ina koa le raha juminage iny mbola tsy hitanay le joro nefa miasa izao fa tsy hainay fa io tsy zavatra tsy ilanay lahara-pahamehana io tsy io no zavatra tadiavin'ny vahoaka zavatra tadiavin'ny vahoaka de havoky ny kibon'ity aloha zavatra tadiavin'ny vahoaka de am'le fahasalamana tsy hoe mijaly ny olonao maty fahatany avao tsy ampy am'le fijaboanao tsisy olona zavatra mitranga mba mihohatra hoe mihohatra atako moa zany tokony olona fitsaboana zany tsy manambola le olo de voatery maty avao tsy hita de mitranga koa zao le tsisy hoanina ny olonao zao mikakaila dolo le olonao vidin-javatra vidim-bary zao fa tsy zakatsony teo ny valondrato vidim-bary de niakatra zahay niteny zahay tena niteny zahay teo nitaky zahay amy radio de tsy hainay na par hasard angamba no nanjotroany premier ministre fa une semaine taky zay de nizetsika le vary hoe tany premier ministre dimanjato sy dimampolo fa tam'izay valonjato de tsy hainay hoe fa tandisy zavatra ve ty nampidinana ty sa le fitakina ino nahatonga zay fa isaorana aloha izy nafa nidina le vary na de tsy mahafapolo le fidinany fa isaorana ihany izy fa napidina fa am'izao zany le vidim-bary mbola mipody eo ndraiky ambonimbony ndraiky le vary natanjeo vary mora reny lasa 900 ary le vary kapoka tokony hoany mahazatra reny mbola 700 sy 700 mbola tsy zaka zany namana rina aiza zakany olona zany asany tsisy Toliara ahona marina fipetraky ny asa zany zao satria be dia be fampanantenana momba zany samy tadiditsika nampanantenana asa be dia be fa tsy hitako zany zay asa atao fa ny olona zao lasy nisy cyclo posio zany Toliara ny fampihinana ary tena vakitrano tsisy raha fa mba zara nisy cyclo posio de any ro velomany olo fa tsy mendrika atsika ne zany hitarika cyclo atao fivelomana zany ve le fivoarana fitarihana cyclo posio mba faraty mba chauffeur mba farana ambany fa tsy tarika cyclo posy farana ambany zany aminay fa tsy tokony hoe asa zany fa aminay tsisy asa aminay ao tsisy asa Toliara ao ka malona zay ve azo atao raha tena hoe anao zany ny tena hoe fampandrosoana ny Toliara malona zao toejavatra raha hoe tena anao le tompona andraikitra raha tena anao ny tompona andraikitra velomina anao le jus ny taony maty reny fa laha tam'le nahavela le jus reny naminarina tsy nisy nijalijaly tao Toliara ary tsy de nisy vakitrano zany tao fa misy hoe ampy le asa toly teo Somatex teo Yana Hasma izy dolo zany de mbola le tao ende Soma koa mbo tao koa ampy tsara le olona niasa any tsy de maro le somera tam'izay fa am'izao tsisy maty dolo zao ary raha hoe hitady any fampandrosoana Toliara zany mba avereno reo usine maty reo de io le ciment koa misy koa le ciment salary koa velomo fa raha fa reo ro hoe tafatrangany eo reny tako angamba fa voavany vo problème Toliara fa tsy zany piscine zany tsy zany juminage zany ro hoe atao vahaolana contraire be le zavatra ataon'zareo contraire be zavatra ataon'zareo contraire tsy ratsy ny piscine fa nisy piscine zany teto aloha ary tsy ratsy ny juminage maninona moa na juminage couvert fa tsara eo na avozona fa tsy le juminage vaovao nzay hoe manara-penitra zany le manara-penitra aloha tokony kibo ny vahoaka no atao manara-penitra fa tsy ny zany juminage sy ny raha karazany tsy haiko zany
laha amiko zany kibo aloha kibo vahoaka noanareo ataovy manara-penitra fa laha reo manara-penitra ny kibo vahoaka voky matory tsara vahoaka reo tsy menimeny nareo. Akoatr'izay resaka herinaratra efa nisy ny teny ihany teo oviana ny tena hoe nyaina tao anatin'ny tena tsy fisin'ny herinaratra nareo kanefa tany amin'ny propaganda mipopoka be hoe atao an'izao ahoana momba an'io. Ino ma fa iny programme président hoe IEM zany tena hiadana tsika raha tafatsangana tsara io IEM io kanefa nandiso fanantenana utiliare le IEM io teneniko teo fananteneniko tamin'ny télé va ke le IEM ka mivadika raha hafa an'izay le izy fa io jirama tapatapaka io le IEM le jirama tapatapaka io ny jaly zay fa mijaly zay hatrizay fa lakolako mareta ambonany eny Noël zay tsy nanao Noël zay tao utiliare efatra amin'ny Noël nareo no fa Noël zay fa talohany fa tsafa tamin'ny Noël izy tena nanjeky tsy nanao fety zay tamin'ny utiliare tamin'ny Noël tambonany fa le zavatsy mampalahelo anay de zao eo any le fatapahany jirama fa le tompony anjaiky sao mihitsy directeur mihitsy tao antoerana fa nanao Noël mialoha Noël de fa lasa ianao premier namanarina anao premier responsable ve de hitsoka ino asanao nefa anao mamehy vahoaka fety ho avy ty izy nitsoka aloha fa manao vakansy aloha dikan'izay eo nareo utiliare eo nareo zakanareo zay fipoakiny eo tapaka ny jiro tamin'ny Noël tapaka tabonany de tsy hita namanarina tsy hita na sakafo tsapatsapainao amin'ny fety zany tsy hitanao ty vasa ino voarambinao tsy hainao maizina ny andro ko ino zava-zazo tsapatsapainao de zay zany mampalahelo anay eo fa na eo any fatapahana jiro iny le fialany anjaiky tsy le directeur ao mihitsy zany tsy manjara anay raha ny azo atao aza tsy mila ny directeur eo fa mamona anay io directeur eo azo atao mpitondra fanjakana mba alanareo atao directeur eo nga tsisy hoe fanazavana mbazonareo hoe zao zay indrindra zao hoe tsika manino raha manazava zareo safia io ny fatapahana mba maro zava-tsy mbainy eo miteraky io zany fahavoazana le mpanjifa ataoko ohatra aminao mividy tamin'ny fetifety le olona manao provision de olona hoe fa fety mividy salihena maro le mpanao bara de mpanao tsonjo koa manao provision maromaro le fia lo doly fa tiatoko aniza zay ny ahitana azy ty fa zaraka nefa mba hitadiavana bénéfice ty koa ny anao koa mivoaka tena vobe zay atao tamin'ny fety iny amin'ny jirama ty ka tokony zavatsy ataon'ny jirama zany raha misy favoazana zany tokony mba farafaratiny mampilaza hoe izy tapaka nay jiro amizao ka hatsamizao mba fa prévine le olona amizay mba fa hoe na tsy vidy tsontra na tsy vidy salina maro be fa kay tapaka jirama mba tsy teraky favoaza be ho an'le mpanjifa le fatapanjefa tsy misy mitenina raiky radio hitan-drozy radio maro utiliare manino la miteny moa zareo hoe tapaka nay mpanjinesy nareo fa tapaka ny rano tapaka ny jiro na ny rano koa ne namanarina mbola gotigoty le rano ao gotigoty nefa mbola izy fety fa gotigoty tsy mandara iny mbola hampidirina koa zany base zany fa mbola satsika moa le base io avy eo ka raha vo mandefa moa base io rano fa tsy misy ty mba aiza hoy nisoziny tiliara azy zay fandehanao fa mijaly be zay amle jirama fa tokony mba manao antroavo amin'ny tompony anjaikitsy amin'ny jirama io zay fa tsy ho tantinay ty fa hiresaka farany ty hiresaka hisy ady ty safia tsy ho zakanay zao de maro ane zavatsy matériel simby manahaka anazy de fa manana misy télé amiko ao jerenao misy télé grand écran tsy mahita kaniny ianao aloha zany tsy mahita vaky misy lehibe mihitsy le télé koa tratsy ny jirama tapatapaka de maty tsy za rery any fa maro mitarany aminay hoe maty tao leny zao nay maty frigidaire maty ina ka zay le vokatsy n'le tsy fampitanjena amin'le vahoaka zay fa nanampitanjina anao hoe ho tapaka le jiro amizao hoe de fantsoanay ny prise ka reo atao Ferdinand Maharanty le jirama mantsy égale fanjakana satria orinasa-panjakana mbola zay aloha le izy fa ao anatiny eo mbola zavatrafa ny ao anatiny eo fa maro miteny hoe ny fomba fiasa dia ahitana taratra ny fomba fiasan'ny fanjakana amin'ny ankapobeny fomba fiasan'le régime le zavatra miseho amin'izao fotoana zao resaka vidim-piainana resaka jirama hoaniny eo atoliara sy ny manodidina manokana tsapan'ny olona ve zay hoe tena hoe manana andraikitra amin'izao ny le régime misy efa mahatsapa ve le olona any sa hoe hoana kezy moa teneniko teo iny mijaly zay fa le coachinay mihitsy tena tsy azonay mihitsy hiresaka aminy fa raha ny coach ny azony resahany coach io
de mba notarainay mba jereko monsieur coach ty jira matabata maro ane hitan'olo simba ato maro ane ny perte am'le mpanjifa am'raha ty ato ny eo aza fa tsy hita tampitombona azy ka vo ny anao nzay ho perte zay laha tatsika hoe nisy fiany nisy nitaraina amiko 600 kilo fi mahalodo oly firy vidiny zay moa namana rena 600 kilo tsy tenena le manao brochety tsy nitenena le mpanao bara mafana izy vidiny eo raha mafana eo ny sosoana tokany mba manakana ambiance fa tsy sotro zavatra mafana labera ve de azonao sosoana mafana hoan'zay mpisotro ka zay zany maro le terakin'io fa zay mba hitaraina am'le coachnay ao nefa le coach tsy azo mihitsy na telefone tsy andefasa message tsy mamaly izy antoeranao tsy azo mihitsy izy antoeranao de zay zany problème anay mampitarainay hoe tsy maintsy fanjakana any no fototriny io hoe zavatsy etseo de tokony haka mesure fanjakana am'le fahorim-bahoaka fa tsy ho zaka atsony azay fa tsy azaka atsony azao mbo mitohy tsy azaka zay toliara tsy mahazaky toliarany ianareo moa zany maro ny olana miseho ao a saika hoe olana généralisé mba tsy teneniko hoe olana manara-penitra fa zay no zava-misy inona satria anao mbola hiverina amin'ny famaranana ny fotoana satria mbola misy namana hiditra eo a mihinona ny tena tianao amafisina manoloana an'izay tiako amafisina zany eto namana rina dia tokony hamena olona mba miahy anay zahay makatako ny miahy anay zany mba hokaiky anay de rako président valmanana za midera azy olon-dehibe reny fa raha misy netro anay avy de azo fa nenay tompoko ministre sy azo nefa reny olo fafolo lehibe ravalmana midera azy tsy nampoiziko hoe zany président valmana zany nanjamby telefonenay vo niantso zay ny fois avy de rambesiny des fois rambesina président zany ao mba hoe ataoko hoe ray aman-dreny zany mba afaky hitaraina anay zao tsy nitonga anay to lasy niazona telefony hoe andriamatoa président ravalomanany fa noho fahazonanay azy a zay natonga anay teo hitaraina anay ny zavatra marary anay any toliara de zavatra tena fotodinay moa eto namanarina ny zavatra marary any toliara tsy maintsy tenena eto resy indrindrindra mikasika ny base io safia mitondra zavatra ratsy ho any toliara eo ary hitondra ady any toliara eo fiafarany itsy tsy ho ady ady tena mahatsiravy na tena ho ratsy ka zay zany tongavanay eto zany fa mbo resatsika moa manaraka eo zay zany tongavanay eto fa ataoko angamba fa mbo body anatsika zay resaka zay eny ary ka mbola misy namanao iresaka momba an'io a de avy eo ianao zany a mbola miverina indray ny amin'ny faran'ny fandarana satria mba misy eritreritrareo hoe solution na hoe vahaolana ho atolotra misaotranao namana fa verinao avy eo fa misy solution mihitsy manana solution zay ka anao tonga eto zay eny ary isaorana andriamato ferdinand maharaty a mbola hiverina eto izy a rehefa avy eo ame vahaolana momba zay resaka ba zay fa mbola resantsika eo moa zay a rehefa avy eo fa mandray namana hafa indray tsika mbola zanaky toliara ihany andriamato Justin Koto andriamato Justin Koto dia filoha lefitra izy eo anivon'ny miraiky ty vezo faly miarabanao andriamato Justin Koto za moa teo efa nanao fiarabana ho an'ny namana rehetrarehetra any tanàna ny toliara sy manodidina rehetrarehetra any a menanao fitenenana ary miarahaba andriamato Rina miarahaba ny vahoaka malagasy mahita zao fahita lavitra mivantana zao manao kory aby anareo atoliarany koa manao kory aby zay manenty fahita lavitra abiaby na jusk'andafany zay mahita abiaby misy fanontaniana mitovy amin'ny namana teo ihany ny fahitana andriamato Justin Koto ny fiainana any atsimo amin'izao fotoana zao a tena hoe le zavatra misy manahoana saotra ny zavatra misy any antsimo isan-karazany zany ty raha miseho manahirana ihany fa raha tiako mba ho volany etoa mikasika ny fasana tena mirongatsy ny vaky fasana ao aminay toliara tsy ho ambany vohitsy tsy ho anjeny vohitsy fa zay fasa manodidy anay eo iabiaby tsy maintsy misy mamaky isanandro e tsy fasana ray fa manodidy any toliara eo mety misy fasana 5 angamba zay 5 enina ireo tsy maintsy misy vaky avao isanandro fa nisy tsatsan'zay mandeha tena mifasanay ankiriho zay telefona
sy blouson misy karapanonjo tsatsa teo de fa nisy suite le raha nisy fa tonga tany amin'ny manam-pahefana de tsisy toy ny hoatsany tsy misy olo hitaraina anay zany satria na izay indisy fatsatsy zay tena tsy hita zay fandehana fa ohatsany verivery avao ka zahay rehefa mandinike tsy olo fahatany havita zao fa tsy maintsy misy olo ambonimbony avao andamosiny matoa rava ho azy ho zany le affaire fa tonga any manam-pahefana nefa tsisy tohiny fantaony nisy hoan'izay zavatsy zay jusqu'am'izao mbo misy vakifasany isan'andro avao tieny tsy menaminy vakifasany iny fa misy fasanay atoliary eo avao koa misy mivarotsy le olo mihamaro fasana fa mihatery zahay miala baka atoliary ao hananikio zao misy ray aman-jeny namonjy ry manamboninahitsy atoliary ao ro fa tsy hainay moa zay vokatsy zay atoliary any fa zahay mino fa tsy misy solution avao iaby io ka ty ho vokatsy raha manahoy ireo fanjakana misy eo laha sahira zao vahoaky io meloka amy raha manahoy io ka mitsoatsy ata hoe manao fitsaram-bahoaky le raha ne tsy avy avao hoe vitsy mikintsany rery fa matoa misy raha manahoy reny lamba misy olobe ty eo an-tanà eo mba mandamina le raha mety hilamina fa tsisy fandaminana tsisy vokany le fitaraina fa verimomoko sala am'izao avao fiahina fa sarotsy hanangy zao nahita kapo babary raiky fa manahira zahay hanangy zao zany manampitsotsaky ny fahasahirananao toliara rehefa maty handevina raha nanao dépensena 1 million any amy 5 million va satria tsy maintsy mividy fera mividy ciment manao renfort le fahasanany mba tsy hamaky an'olo azy olona ray zay nefa le olo tsy mana possibilité akora am'izao de mandevidevy sanatria zao mandevidevy fahatany nefa le vakifasana mitombo avao jusque farany tsy misy fijanonana io manodidy any toliary fa tsy tenenina ny any ambanivohitsy ka le raha fa mahazo anteny zahay zao mba atsipinay manam-pahefana avao mba tokony isy fijerena an'io fa ho ratsy avao ty vogan'io lefa fara ao satria tany misy fanjakana ty eto le raha nja mitaray ty mitaray tsy misy manaiky azy tsisy fandraisana andraikitra ve zany tian'Andriamatoa Justin Koto tenenina manoloana le tena zay mihitsy nefa le izy hoe an-tanàn-dehibe hatrany ambanivohitra isan'andro tena tsisy fandraisana andraikitsy tsisy fandraisana andraikitsy ka ny ho vokatsy zay raha zay tsy ho haitsika farafara ao satria le fanjakana misy nefa tsisy fandraisana andraikitsy de tsy maintsy raha tsy hisy raha tsy hopiseho ty hiseho eo fa izay tsy fantatsika moa zay hiseho an'izay fa le raha mitombo jusque zao tsy misy fijanonana ka zay zao a sationany zavatra anankiray zany hoe tsy misy ny toy an'le izy mba hoe fantatro ny vahoaka hoe nanao fikaroana ohatran'izao nanao fanadiadiana dia zao ny vokatra ilay fanadiadiana raha reresaka hoe vaky fasana zany fa nisy tranga anankiray koa zao le hoe nisy namono ny vadiny metra etso de fa napetraka ny fitorinana sisa aona zao ny vokatra iny nareo ao atoliary zahay atoliary ao ahoana ny toy an'iny zao le tohiny zany hoatsany manjavozavo aminay fa ny mahagaga de zao ny faty olona zany misy faty olo azo hitsanganana misy faty olona tsy misy hoatsany tsy misy tohiny sanatsia olombelo zany ny fatym-biby akoho laha maty akohonao tsy maintsy meloky hoe inona mo nikitsahana ohatsy zao misy tobily mandalo de mikitsaka akoho no meloky tena vo fatiny olombelo fantapatatsa ny fandehan'iny faty iny tena gagagaga zahay fa tsy henonay ny suitiny jusque zao tena moa tsy de mahay ny ambagnovangony fa ohatsany mahagaga avao hoe faty olona tsy misy réaction sala amireny tena mahagagagaga avao hoe mahagaga fa le faty olona zany misy ankolafiny misy tokony hitahira misy tsy hitahira ka zay no zava-misy fa manoloana an'le izy anefa tsika zao mbola hoe manana ray aman-dreny filoham-pirenena teo aloha président Ravaly manana président ery Razaominary Mampianina efa misy moa ny président teo aloha efa nodimandry dia président Ravaly manana zao voatany le tamin'le faraparany teo iny ahoana ny fahitanao azy ny fahitana le hevitra fonosiny le izy manona ny toliara na de efa fantatsika moa ny zavatra toy any tamin'ny anniversaire sy ny rehetrarehetra iny zao raha tsy tokony ho nisy resaky laha ohatsy moa olono mandeha any manao tourné any hanao anniversaire laha nambela avao moa manao akory ho nampisino raha zay fa
any zao misy namanay namonja niny fahatongavan'ny président Ravalomanana niny tany voatoraky lacrymogène narary le ry tena narary fa am'le olo mivorovoro reny zany mba hanaparitahana le olona de torahana lacrymogène ka zavatsy sahala am'izay tsy mety fa manino moa olo mivorovoro mamonja azy eo laha mbela lafa vita ny cérémonie tonga de lasa de samby lasa fa mety misy raha ahiahinjy eo ao de tsy haiko na resaka poana manao akory de matahotsy de atao zay arava azy sohitin'iny zany afara toy resahantsika teo zay hoe misy faty olo le raha mety misy fifanjaisana avao hoe fe tena mbo tsy manampahefahay ty fandeha zay abiaby fa mahatseritseriky avao le raha maha olobe antena maha olom-pirenena antena mazava zay fa ao anatin'ny firesahana ny toliara ihany sika somary iverenako le resaka asa ianao ray aman-dreny maro ny tanora efa niresahany namana Ferdinand maharaty teo ihany fahitanao an'le avenir mihitsy manoloana nyty hoe tanora toliara tsisy asa maro hoe misy cyclopousse izy namana teo fa tsy zay fotsiny no tokony izy fa tokony hoe androso lavitra de lavitra le izy fahitanao an'le avenir mihitsy zany ho an'le tanora ianao amin'ny ray aman-dreny le avenir anasan'ny tanora ao toliara mampitolitolika anay olobe avao satria tsy mitovy le regimen'olo taloha sy regimen'olo am'izao taloha le olo mahakarokaroky zay fa am'izao ohatsany varimbarina zay le akizy ka zahay zao vezo amy riaky iny misy tsy haiko moa ty fandeha fiharina ty fa ohatsany le fanjakana zany tokony hisy sensibilisation mijery ana amy resaky pesy tsika mahavezo anay sensibilisation amle tanora vezo zany mba entanina amle groupement mpanovina association mba financena am'izay tokony raha hiorienté nazy zavatra azo atao ve zavatra azo atao zay fa nefa tsisy manao le raha ao tena raha hoe tsika avenir toliara zay tena cyclopousse iteneny monsieur président marany teony cyclopousse avao mba sy laha tsy nisy cyclopousse io vakitsano isan'andro tao toliara tena ifampihinana iny zany le hitanao le tanjoy avy an-tsaina anatsino zany le longonay antsimo reo am'le kerety ny any zao eka mety misy fikarakarana any fa ohatsany mbola tsy ampy satria amy fokotany misy anay zao misy tanjoy pitariposy miasa eo kely zany izy de mahazo vola de mandeha atsimo any de afa kelikely koa izy mipoly matoa mipoly mbo tsy rétabli tsara ny any fa laha ohatsy fa nilamina ny tany tsy nipolipoly tanjoy fanandehananany reo satria reo ane te hipetsaka any fa noho ny any tsy azo ipetsara de tsy afaky mipetsaka any maharitsy izy fa tsy maintsy mipoly mila hany ho hanina misy exode zany le exode zany toujours misy jusque farany mba aminay eny zao misy tanjoy tena matory andalana avao laha vo misy raiky manao tanjoy manao gardien zany tanjoy raiky de misy 20-30 reo mipetsaka ao 30 misy mihoatsan'izay ka miaraka aminjaza io miaraka aminjaza kely dikan'izany mbola tsy rétabli le mosary any atsimo fa raha fa ny rétabli io naiva tanjoy atoliara eo reo fa toliara tena feno an-tanjoy zahay tsy malay longo fe misy avao ty vokajatsina reny koa moa tsy nain'izay satria tsy mitovy le culture ka zavatra iainana daholo zany rehetrarehetra zany entsika mitipitina anazy satria mbola misy namana anankiray hiditra hoe resaka nyty hoe bazy inona ny afatra tianao atao satria raha ny elo aloha anareo olobe reo ray aman-dreny maro ny atoliara maro ny ray aman-dreny maro ny olobe mba afaka miteny ve anao ny afatra amin'izy ireo amin'ny maha olobe anao misaotsy manome teny ny hafatsa tokony apetsaka am'izay moa ho antsika olobe atoliara ao tokony hiraiky resaky le tiako volana am'izay ty hiafara anatsika retoa zafitsika ireo ro tokony ho dinihy hoe ino ty asa tokony hahazoa olo reo zay tokony hiraisantsika hifampiresaha mireto pitonja zay azo iresaha fa tsy lafa pitonja azo iresaha zay ty manahiranay atoliara ao azonao zavaina kely ve zay hoe le mpitondra tsy azo resany hoe ahoana tsara teanay ho volana am'izay ohatsany tsy te hiresaky politiky moa zao fa asiako kelikeliky avao
zahay hananiky zao zany tsy olo mana relation amle mpitonja laha mila lala za hiresaka mpitonja reo za raha mahararany manahaky zao tena tsy mahita lala hiresaka amy olo azombazatsanaay aminjo zao reo ny zahay tsy avy any aty amin'ny MBS zao nareo miara-manonja no miteny fa ato zao laha zahay vonila couloir amy monsieur le président Ravalomanana tonga de noraisiny saoranay azy zay tena bevata aminay fa zahay tsy nanampo zao fa mba misy hanamparanay zay raha teanay ho volany hore Tuliara hore Tananarivo hore zany tontolo izao fa zahay zany raha volaninay eto zao tsy ho anay avao fa ho ahy tanay io ho ahy Tuliara ho ahy Madagasikara fa hahasoantsika iabiaby eny ary isaorantsika Andriamatoa Justin Koto Ray Aman-dreny izy filoha lefitra eo anivon'ny miraiky ty Vezo mpisehatra manaraka mbola avany Toliara ihany raisitsika mamaraparantsika sady mamaraparana ihany keo ny fandarana Andriamatoa Georges Ratovo miaraba an'Andriamatoa Georges Ratovo tena moa teo fa nanao fiarabana amin'ny namana rehetra tany Toliara tany dia avery kely ary akory kahy akory iaby rola talilio rie efa manomboka may zany eny ary ianao filohan'ny fikambanana association Zanadriaky miarabanao aloha mba azonao zavaina ve momba an'izay aloha voalohany na tena misaotra ny monsieur Nirina de miarahaba anareo koa no resaka miaraka amin'ny technicien ato amin'ny NBS de miarahaba koa patanana koa miarahaba ho an'i Madagasikara surtout fa ao farsa Toliara tena harabainy kokoa fa zahay moa mahakasika ny base Toliara tena na manana hita ohatrany tsy resaka tsisy farany fa tao iny foana izy inona ny tena zavatra amin'ny trango ao tena iavianay ato zany mahagaga anay mahakasika ny base Toliara am'izay fijoroany ary ny hafaranany tsy hainay mihitsy zany aloha vena kely inona aloha le base aloha base Toliara mba mazava amin'ny olona le base zany Toliara mahakasika ny base Toliara zany ary io orinasa io tsy mety aminay satria tsy mahamety aminay zany mamotiky ny fiainanay zahay mpiandriaky ao amin'ny faritsy Toliara i base Toliara misy radioactif ary apolisiny zay surtout fa zahay mpiandriaky zany tena ho simba ny tontolo iainanay mahakasika ny le porosité atao Andaboy hoy izao koa ny longonay reto amin'ny commune Toliara de mahakasiky any hanova sondage angamba ho potiky ny voly olonay longonay reo fa sirononay zany base ano reto masikoro sy Vezo sirononay zany mba nahazo ampia le fia tsy mamokatra raha tsisy ny mba nahazo ka raha ohatsy tanteraky ny projet ny base Toliara ao amin'ny commune Toliara de ataoko hidraly reo ary midraly koa zahay mpiandriaky zay zany vokatra ny base Toliara tena noheranay azy ngamo izy io tamin'ny hoe nananganana azy tsy mba nisy resaka hoe mba fampiresana reny mantsy rehefa manangana orinasa ohatran'ireny jerena dony resaka environnement resaka momba ny fiainana ao amin'le toerana sy ny sisa ngasany tsy nisy hoe ahoana ianareo mpiandrika anaty mba nresaka sy ohatr' zany misaotra monsieur Nirina zahay zany tamin'ny nanomboan'io base Toliara ary tena nahagaga anay aloha tena nahagaga anay raha vona atao an'io projet io tsy nisy fampamantarana ary tsy nisy fampandrenesana fa tonga de étude no atao ao Andaboy de hametrapetraka an'izay tokony raha atao any asan'ny base Toliara de nahitakiny zahay de nisaraky ny fonay zany gaga zahay victime ny mpiandriaky hoe ino fiandohany toy tsy mba misy fampandrenesana fa tonga de tatantaka nefa zahay tomporiaky io ao milaka anay mipetraka anaty ranomasina ao iaby mipetraka andriaka ao iaby de nikorontagny sainay de nanao tokony fatao zahay niaro an'io ary tsy naneky ary tsy nankatoany asan'ny base Toliara ny foananay tam'izay hatram'izao zany mbo mihanto izao mbo foana zany le base Toliara fa kosa mampisariky ny fonay mbo misy ny mamelo azy indray zao zay mahagaga anay hoe raha tokony fatoherinay mbo misy mamoaka hoe hajoro ny asan'ny base Toliara satria io no hampandrosin'ny base Toliara ary hampiteraka hampiasan'ny Toliara zay zany de mahatsiaro ny fidralianay tamin'ny 2018 2019
2020 zahay tsy mahazo miasa anaty ranomasiny fa audience isan'andro foana mahazo anay mandeha amin'ny mpitondram-pandrakana any antroy zahay maro anisa amin'ny ao faritsy Toliara mpiandriaky aby de tampaky ny velomam-ponay midraly ny vady amandrananay Nikolasinananay tsy voaraky nay satria misy tapitapy ny velomam-ponay satria antro isan'andro audience isan'andro de mahatsiaro mangoraky ny fonay zany mahakasika an'izay voatery raha fa vo misy mamelona an'io asa bazy Toliara io resy latsy zahay tena velo ny holotsinay hoe ino ndray toy de fidralia taloha de haveriny indray va de zay zany mahatonga ny mahasariky ny fanahinay am'izao. Ora eo amin'ny atao hoe tokantrano firy moa zany na eo amin'ny olona firy eo ny atao hoe mpiandrika nareo ao zany trarany ty raha ty zany hoe miankina amin'le hoe manjony sy ny rehetrarehetra nefa misy an'ity olany ty de inona fiatraikany ampy analin'ny personne zahay analin'ny personne zahay ary hita io amin'ny fandahara amin'ny télé tamin'izay nihitsy fanay ny nanoherananay an'io ary tena hita mihitsy fa tena miseho mihitsy de preuve hoe tena maro anisa le olo mpanohezany ty asa bazy Toliara ty ao afaritsy Toliara analiny mihitsy isanay ny fitambaranay hamaro anay mihoatra azy zaka maiky mitombo ndray aza izao noho ny tsy fakatovan'ny asan'ny bazy Toliara io. Ka hatreto aloha zany mbola tsisy fampidiniana sa hoe ahoana ny fipetrany de hoe ny satria eo misy mpitondra fanjakana misy rafitra tanatohatra isan-karazany taizavony ny lalana efa nalehanareo inona ny vokany sy ny sisa zay aloha fa maro le dingan'ny nalehanay amin'izay fampitraharana an'io ary fampijanonana an'io fampikatohana an'io fa tianay zany tonga de hakatoky mihitsy zany le bazy Toliara ary mba horenay zahay Toliara fa kosa mahagaga anay tsy de hitanay zany ny fampikatohana tsy azonay hoe mikatoka marina na bazy Toliara fa meo tara isan'andro hampandrosasany bazy Toliara rorenay ka zahay olo surtout fa ao farsa Toliara misy commune ambanivohitry de anarany moa de mahatsiaro ny fangahoram-po amin'ny fahalahelo amin'ny firinjotsoan'ny orinasa io de lasa malahelo le olo fa io zany mba hitadiavinay zany mba hoe mba hipetraky zay raha zay amin'ny androamatoa filoha hoe tokony de fa foana direct zany de arava mihitsy zany le asa orinasa bazy Toliara mba hamiramirany toetrainay fa raha ohatry azonay ny fipetrana ny fampijanona fampikatohana an'io misavoritaka lohanay Toliara ary hampiteraka korontana azy aka fa akoatr'izay anefany Andriamatoa George Ratovo ao anatin'ny fitondram-panjakanao misy zanaky Toliara ao anatin'ny fitondram-panjakana ao anatin'ity régime ty zany misy olom-boafidy satria misy député olom-boafidy zany mipotra ny zavatra ohatran'izao manahoana ny momba an'izay io aloha le tena misy aloha raha jerena mantsy izy ohatrany hoe miady rery ve zany nareo anatin'ly sa hoe ahoana misaotra amin'ny monsieur Nirina io zany raha ohatra atao moa ny fokadriana sao fijerevana akaika zany mahakasika amin'ny ny olo toteny aminay ao ray aman-dreny zany tena hita tokoa fa tena tsy hitanay raha isin'izay mandray andrara moa mako ireo zany de zahay zany ndraiky misy fiadiany irery avao satria zahay avao zany mitabataba be ao ary surtout an'io bazy Toliara ao raha ohatsy tsy vatatenako na sahiny joro na mory olo na namoana an'io ataoko fa tsy nitsahatsa io fa le hamaroa le olona joroko zany nampitrahatra ny orinasa io fa le misy ray aman-dreny ao voafidy kanefa raha ohatra misy atao ato moa zay naniky zao aloha tsy soroko fa misy zahay ato fitarahina nataonay hoe de hangataka audience amindreo de ataonay zao de isaorana ny Andriamatoany ano président filohany ano Marc Ravalomanana nazaka fa raha vonidina ty zahay de savagny fonay de madio de nahazo zahay tahaka an'izao de misaotra azy aloha zahay misaotra ny rina président filohany Antsirajoe ano Ravalomanana fa izao ny nahazo anay fa ireo ray aman-dreny aby zao ataoko fa naniry fampiantroana zahay tsy mpanao politiky fa fiarovagny zoro idianay bakao hitaray mahakasika ny Toliara mivokatsy raha Toliara ao tsy mety de zay tarainanay idiranay bakao fa mangataka andreo moa zahay de atao kilabao de tsy mety aminay maharary ny fonay mangoraky fa tsy mba misy ray aman-dreny mba napetraka avao zao tao manaky vatatenako zao aloha tsy hilatsaky mera no tsy hilatsaky député ary tsy mpanao politiky fa fijoroan'ny fahamarinana amin'ny hoe fitakiagny zon'olombelona ny joroanay ny avianay atoy akoatray misy koa ny fikambanana resaka zon'olombelona sy ny sisa manahoana ny fipetrak'izay momba ny tolona raha tony ohatra
efa mba nisy fionana ihany ve resaka zon'olombelona zany satria ianao to milaza hoe analinareo no tena miaina ao anatin'le hoe miandrika resaka fijerena ny zon'olombelona tsy voajery ve zany ny zony mahaolona ary tena tsy voajora aloha ny zeny maholo le olona zany le zon'olombelona satria mahangamba laha ohatra ataoko fa nijery ny izay raha zay angamba mety hisy ny resaka ny reto mpitondra filoha republika retoa mpitondra tany hoe mampikorotaka ny saim-bahoaka toy eto amin'ny faritra Toliara aleo akatona ty de atao famaizana ty mba hilamy satria zahay intérêt anankiray or intérêt anankiray zahay mosare faritra Toliara mafana be mbo tonga boreborebo koa amin'ny vokatra ny base Toliara fa raha misy aloha fampikatohana an'io de henonay de afantatra hoe alefa manahaka an'izao de hitako fa bravo zahay Toliara satria mba mitary anay zany reo fa amizao zany mbo tsy hitanay zany fampikatohana an'io orinasa fa taray fampapandrosoana zany ro hitanay ka zay zany mamparary ny fonay eny ary teninao farany ary amelohan'ny amaranantsika ny fotoana ndraisana ny filohan'ny fizatomi indray misaotra monsieur Lenirina izahay aloha ao faritra Toliara tena mba tena mamelombolo anay ho anareo ray aman-dreny ao voafidy ao azy faritra Toliara mba jerevonareo ankaiky zahay surtout moa fa ataoko fa tena mampalahelo mampangoraky ny foko eto tena zahay mpiandriaka avao zany mahagagatsy de hita ny taratsy hoe misy piaro le misy eny miaro fa kanefa miaro sy tena de azonay mihitsy ny foto fiarovananay zahay mpiandrano ianao zao firy taona hoe niandrika zaho zany zaho naniky zao enimpolo tao enimpolo tao zaho naniky zao satria zaho février 1962 zany niterahako hoe de zaho zany fa zaho zany naniky zao raha amin'ny riaky iny masahala manahaky hoe météo taloha tena amin'ny faharazanay ary azoko expérience aby io zaho niaina lafa tsy nahatosikaiko zay dadabeko fa zao ny be ny dadabeko lafa tsy nahatosikaiko miara-pianara de nandeha amin'ny riaky igny namelomako vady aman-dranaky iposevako ny anako ny anarako ny anako tam'izay hatram'izao mbo mandeha andriaka aho naniky zao tsy miasa fa mandeha andriaky zay zany miasako ka de hafatra farany moa de apetrapetraky zany ho anareo ray aman-dreny ao an-tanàna Toliara surtout fa ao moa ato koa ny filoha republika mba jerevonareo zahay mpiandriaky fa maro moa ny resaky raha mahazo anay ao iaby azaka mahakasika an'le lakana zany zay zany tiako mba hiaveto oui fa io farafatra io fotom-pivelomanay anaty ranomasina eny mahagaga anay raha ohatsy ka atao ny fangalay eo anaty ala eny de elingelina mahazo anay kanefa tsy hazo tsondro zahay ary tsy hahita vokatsy zahay raha tsy io lakana io de fore mitaklanay de tsy mety aminay zany satria io mba fotom-pivelomanay io mba sahala tomobilinay sambonay ka mba iangavia koa ho anareo mpitondram-pandrakana mba jerevonareo ankaiky surtout fa zahay mpiandriaky zany tena mba jerevonareo ankaiky arakarahanareo maso fa zahay eny mba manamahaizana anay avao koa raha fa atao ny fitadiavana fanomezan-tanana zahay afaky manampy surtout fa mpiandriaky vezo manontolo tena afaky manampy mihitsy ary manamahaiza fa tsy atao fitadiavana vato fotriny oui tsy atao fitadiavana vato de hatsipika atao satolo-parasy raha fa ohatra eo ny fipetrareo amin'ny plasy tsy mety aminay zay ka mba iangavianay tompoko re nareo mba hodandrininareo zao hatraonareo zao teninay zao fa zahay koa mba manamahaizy anay raha atao ny fidiana voniny zahay mpiandriaky ary tena maro anisa azaka roa any personne aza no mahasaky mijoro ajoronay anatin'ny fikambana zanadriaky io tena zavatra marina ka zay tompoko ny etaeta hetaheta moa de tsaratsara kokoa fa tsy misy fa faly miarahaba avao de hoananareo Toliara koa de kopakopatanana zany fa miasery anareo koa zahay ato mba amianareo trodrano avao fa tanindrazany ro arovana fa tsy de hamely tanindrazany zahay saotra tompoko marina zany isorana Andriamato George Rakoto zay afilohan'ny fikambanana zanadrika nitondra ny fanazavana teto zany no maharary ny any amin'ny fahatry Toliara fa eo ny atao hoe ny tsy manana asa ny manana asa indray voatotoana satria mpiandriky izy zao mpanjono izy efa nisehatra atao anetiny sehatra io ataonany maro kanefa dia izay no misy an'izay olana izay amarana ny fotoana isika miveroneto ny filohan'ny fikambanana fizatomi fikambanana zanaky Toliara mitsanga
Andriamatoa Ferdinand Maharanty. Iverina kely amin'ny resaka basy teo satria hoe olona manaly no hoe miandrika zany nefa misy an'ity raharaha tsy verimberiny tia misy vahaolana ho ianao ina ary le vahaolana sotra namanarina amanaly ny aloha hita maso fa tsy raha hoe zahay no tahirengirengy vato hoe amanaly nefa fa hitantsika amin'ny télé matetika moa le président Zalajeky lafa micontraîner iny de olo be deabe mihitsy micontraîner fa tsy olo vitsivitsy force nefa mandeha eny manjava an'io sanandro manjava saky mivorivory de misy force fa tsy mahavoarava an'io dikan'izay maro loatra le olo de mihemitra le force tsy vitan'le rozy mandeha eny avao fa izy teneny koa hoe mahafy président ny mitivy hoe fikambanana vezo miraiky ty vezo mitsanga koa zahay ray aman-dreny manohana an'io zanaka reto amin'ny fanakanan'io base io fa tsy mandeha soana io base io ka eto zahay dia makamafy fa mana vahaolana amin'le base io safe tantara ty tsy tantara tsy maintsy vita jusque farany atao base io bakao mieny koa bakao lasa ndraiky manarama olo rozy zany manarama olo mahavoan'rozy hoe manarama olo rozy hitena amin'ny téléade zay hanatsaratsarany io kanefa le vahoaka ambadikin'io vitsanisa zay tena problème base io vove calme de fa lasa ndraiky ndako foazo ndraiky de mivola toy ndraiky le mpikaraha manady ao ndraiky ato de fa iny ndraiky ro hita fitondram-panjakana fa tsy le problème zany tokony hanady tsara le fitondram-panjakana ao na mariny fandehany ao le panoisa maro sa le poro maro ka le vaholana entina eto zany namanarina de tsotra zay fa leo ty base ty raha fa halanay po base avao mandeha hasika farany hoe inona ihany ka ino marika zao ino ihany raha tsisy farany ty eo velominy bakao velominy maty bakao velominy maty nampiasany base fa maro voaroaro koa eo dikan'izay tokony fa handeha rozy fa tsisy raha vitandrozy kanao fa manjoko piasa tokony fa hajanondrozy rehefa mbo karaha mandao karaha mandraiky manao kia tsapatsapa zany hoe ndao karaha mandraiky ty sao de fa ho resy zalao ambaranay eto ary tena manambara zahay fa zay tsy ho mety resy zany mihitsy zahay ary zay tsy haneky an'io base io na ho vy na ho vato fa dikan'izay zany tsy maintsy hiady tsika fanjakana zany handay baseny zay hamaly safe raha tsy ekenay io fa ny vezo tompoko dia mivelona amin'ny 80% ny vezo mivelona anjiaky io tsy mahay maro vezo sy nianatsy fa eny ro velomana vezo anjiaky eny 80% parce que tenenako hoe 90 de 80 eny aby eny mamelopo eny na habe anay zao eny amiriaky iny eny ka zay ve de ho ravarava eo avao de ho mahaneky zahay kanefa io base io raha vaavy eny hanjakazaka tsy azo omana na fanisia lakana io tsy azo atao lakanay basa atao ie lakanay tsy haiko fiafarany handeha hay zay bakeo faharoa amin'ny tontolo eneny koa ny base io tsy mety any namanarina tontolo eneny fetraiky any ohatra fahitanareo azy any atoerana any fietsekany io zao de fa tsy tondra fahasalamana ho anay io zany misy produit chimique io ao ny radioactif io matanjaka be an'io matanjaka be tsy tondra fahasalamana ho an'ny zanaky toliara mihitsy io faharoa mitondra problème ho an'ny zanaky toliara satria rano zahay zao fa mijaly rano tamin'ny semaine lohany zay tsisy rano vidy arivo raiky bidon raiky arivo bidon raiky dimanjato lavidavitavitsy arivo lanano dimanjato nefa za tsy pisy ndraiky zay tamin'ny 90 taona zao tsy nisy zay nefa 90 taona volana anaky zao vomi hitanay le fividianana rano hitanay le rano tsy tete ao de zay aby problème base io zay hoe zany le hoe zavatra tsy nisy tao anatin'ny 90 taona hitanay amizao zay tsy nijaly rano ndraiky tiliara vo maika hisy base zao firy rano base zao firy hanasana ny produit bakany io dikan'izay zany hitondra fahavoazana ho anay tiliara zay fitsanganany base zao ao ny aretina ao ny haintany tsy maintsy hiteraka haintany io zay tsy mampisy ora io tsisy ny ora vo maika hafana ny anjo safe le kosy io hadina zany naneta le vidéo tamindro tao ny vitesse tamin'io tamin'ny Amazon tao de zao dolo fandeha base zao de tsy nitena ary zao mihitsy tsy nisy olona nohitsy tao dolo ny autorité olona lehibe tao tena nanometsiny aho tena be da vory mihitsy le olobe tao nasaindrozy za rerany contratany tao io tiasako androzy tsy mety mahasoa antiliara io kay zao fandeha ty base ty
lavana ty lavaka ty hatseto jusqu'à antany me vany bakeo amizay koa tsy misy mijanojanona koa le tomobily par firy minutes 20 minutes 88 taona tomobily mitondrany tsy misy kajanony io mandeha avao jusqu'à maraindray ka ny harenatsika zany ho lasany abiaby ny kosiny tanitsika zao ho lavadavaky de hiteraka faratsiny toetrandro na ny fahasalamana na ny rivotra na ny volontsika ho maty de ina mba tombotsoatsika amty base ty ohatsika zao de fa tsy mahay amin'ny tena aminay fa tsy haneky anio ary zao manomboka androany fa nahita maso anio de ho pomba ny zanadriaky koa contre anio manomboka androany zay nambaraky an'izao de rava te moa le izy lafa zany ny teny de rava le izy de rava le fivoriany fotoana nalohanao pôro itsika de nefa nanamporavany te de nanoitra de tamizay mako tsy maro manoitra fa de maneky be dolo de rizaritsy nefa misy olobe tao tao ny député tao ny maire taloha tao ny ex premier ministre taloha tao dolo tamizay nefa naneky anio de gaga zarery any namanarina no nanoitra anio tao nitoeriko de rava moa de ndao po tsy zaka an'zareo ngamba le izy de ndao anao po de nanao po zay ka io zany tsy mety anotiliara mihitsy io bazy io de sakananay solution izy anao tao inona le solution zany amianay farany ary teninay farany zany fa zay tsy korakoraka anio fa rafa nareo tsy janjany ty solution ty arosoinareo moa anareo hanao bodongero eo amy base io mba anoharonareo fa zay koa tsy hemotsy ifampitomboky eny tsika basy neny naharava ratsiraka tary tambotsirotsy teny iny ta iavoloha teny iny manana kalaky reo nefa raha tomboky lahy mojajoany nitondra olona mampilatsy amin'ny lefo izy mbo nanjesa avao teny iny ka zay koa tahaka zay antaninay zay hiaro any taranaky anay zay tsy maintsy hiaro an'io zay nanay voloso koa nareo mandeha basy nandeha voloso ka raha hiady hoe tsy mety anareo fa hesiste nareo zay koa hiarony an'io zay tsy maintsy angao maty eo zahay maty eo miaro any tanijazanay zahay miaro ny akonanay zahay aleo zay ho maty eo zay tsy hipody anareo ka zay tiako teneny mba tsy isian'le mba tsy isiny zay zany mba rafa hoe halanay zany halambahoaky io de tokony ajanona fa tsy io any ao ny zavatsa tenena zany hoe mba enoy ny teninay ajanona amizay ty base ty ajanonareo fa tsy raha miatsaha zay tsy haneky anio aho fa teneny koa tsy haneky anio de fa tsy haneky zahay na faty ao fa laha zay ka asinareo tana fa ambaranay tanay ikasy tananay ndraka misy maty zay zay ny mandeha andavily any hoany koa fifarany de fampikapakapa ao tsy mety zay sanatsika ataoko sanatry so de fampakapakapa ao tsika de hitera zavajazy zay fa solution aloha arosoko aminao ny namana rina ty solutionnay nareo mpitondra fanjakana tsy hainareo mihitsy moa zay mesure raisinareo nareo mpitondra zao hoe mitaraina ny ato alefaso mitaraina koa ny ato manohitra eo nareo tsy mba manao descente any nareo hoe aiza marina ty mandeha ty na mana inona fa hoe de fa mihenoheno avao de manjary zahay samby zahay koa hiady eo ka tsy mety fa ny solutionnay de zao amianareo alala zahay hivory raiky zay contre eo io amy toerana raiky ty contre ty ato mivoria raiky eo nareo manao zay hoe nareo maro anisa mitaky an'io pour atao hanao défi contre défi amin'ny lera raiky toerana raiky andaboena malalaky de tsy fandraisy lahatra mihitsy fa nombre contetsika amin'io firy nareo mpanohitra firy nareo contre nareo pour de alefasy drone fa tsy hita misy turikazo raha tifirina tahaka zao fa drone aloha alefasy drone na efatra dimy samby hisarany eo hoe hita zay tena maro ka zay manjesy amin'io laha manjesy moa nareo hoe tian'io araba tsara araba soa zay fa milefitra zahay fa zahay kosa lafa manjesy de ajanony manomboka eo amizay le base zay zany tianay hoe solution farany fa tsisy akoatran'zay koa ngamba ny solution fa zay ny solution hitanay farany hoe ndao hanao défi raha lehilahy nareo base zao ndao hanao défi fa zay matoky tena zahay fa holofolo ao nareo fa tsy raha olo maro ohatrany référendum zay ihany solution io fa raha mbo anany mbola misy fentifenty io zay zany atao démocratie maro zay maro anisany manjesy zay ihany mahazo an'le fitondrana zay maro anisa eny ary soratsika Andriamatoa Ferdinand Maharanty izay filohan'ny fikambanana Fizato Mi
fikambanana zanaka Toliara mitsanga mitondra n'izay fanazavana izay mitondra ihany koa hoe marary zany hoe zao marary amin'ny havantsika ny Toliara ana dia ndraisana teto amin'ny miara-manonja zareo heverina fa dia hoe ho tafitany amin'izay tokony tafitany izay teny rehetra sy afatra rehetra izay teninao farany ary teniko farany aloha dia sosinao nareo atao fahita lavitra amin'ny BS nanjainay ary indrindra le filoha hajaina maraka ravalomanana tsy nisalasala aminay raha vony telefony injaiky zay nanjamby ny telefony injoa nanjamby ary mbony ampiatsano anay ato koa tena ray aman-dreny ary tena tsy maty amponay ato zay tsy mpanao politika namana rina fa zay olo tsara aminay zany dia voalinay tsara koa ka iony zay monsieur le président makasitraka anao zay mifandraisanao anay makasitraka koa zany fanomezanay ty amy anteny ty eto fa io teneninay hoe zay Toliara zay olo tianay fa zay olo handranay koa tsy maintsy handranay automatikany zany ka anao fa tianay mety ho tianay koa anao président ato sa fe fitia famano matsara fihavanana ka tsy ho afaka amponay zao fahasoavana ataonao fa sasany zao ne namana rena tsy azonay mihitsy tsafeniko anao fa zao koa fa ny telefony président radio ny telefoneko telefony azy pito angamba zay aya tsy mahazo samby filo ihany manino filo raiky ty azoko ka iny tsy azoko nefa ty raha ty ilako azy zao problème zao so de teraka ady zao teraka ady Toliara ao zao raha zao ro atao hoe forcena zao ady ho ady tena mamono anay ty nareo fa mamono koa ty baka atao mamono an-tanany zay tena zavatra hisy zany ka zay ty aleo zany le zavatra zany zavatra hiseho mba fa prévoir zany tena aloha mba alaminareo raha ty de fangatany farany tenaniko teo hoe atao défi zay ny fangatany farany avrinareo ato zay pour atao ty contre fa hitatsika eo fampitsareo tsika zay tena marina iny ary zay vao farana ny nandraisantsika zany ny havantsika avy any Toliara fa dia irarintsika mba hijerena azy ireo mba hivahany olana maro samihafa zay mianjady amin'ny namantsika rehetra any Toliara ihany amarana ny fandarana isika efa eto ifaniry raha zafy manatany amarana azy ary sika namana faniry ndao ary ianao ndray ary efa lasa dia lasa ny fotoanantsika dia isaoran'ireo namana avy any Toliara rina tena zava-dehibe satria ny marary mihitsy no resahan'izy ireo dia resaka hoe basy Toliara ty ary rehefa naheno ny zanadrikitsika zany any Georges Ratovo avy any Toliara dia mazava tsara mihitsy le hoe misy mpanjono manalina voelingeliny ty resaka basy Toliara ty akoatran'le hoe misy fokon'olona marobe zay hanaovana fitrandrahana amin'izany tany zany dia voelingelina sy nendriky ny kolotsaina mihitsy amin'ny akapobeany satria dia tany be no sotomo anatin'ity basy Toliara ty ny tsetsatsetsatry aritra fotsiny rina dia hoe tamin'ny fotoan'andro ny sasany zay nentina nanohatra amin'ny fanjakana zay 5 taona lasa zay ny resaka basy Toliara solombavamboaka le olona tamin'izany minisitra izy amin'izao fotoan'izao dia mikombona ny vavana tsy mahita teny izy ary dohatry ny lasa netindray hoe mamiasa ho an'ny tanora indray hony le basy Toliara zay nitoeriny tamin'ny fotoan'andro dia eotrandrotran'izany le endrik'ilay mpitondra fanjakana eto amintsika any tenenina tamin'ny fotoan'andro fa rehefa tonga amin'le seza sy fahefana amin'ny endriny hafa indray dia lasa bese indray le izy zany hoe le maintimainty voaloko fotsifotsy ny vahoaka nefa dia zay hoe mijoro ary ny teny Ferdinand Maharanty tamintsika teo zany dia mesazy lehibe ny amin'ny hoe tsy emotra ary zareo raha ohatra ka mbola mini zay hanao ikiribiby hanao ty basy Toliara ty zany reo tompon'andraikitra ny orinasa zany miaraka amin'ny tompon'andraiki-mpanjakana zay mamialalana ao anatin'izany fitratrana ny areny Madagasikara sy ny resaka tontolo iainana sy ny maha-olombelona amin'ny akapobeany izay zay no mahatsara ny miara-manonja zay ahafahany rehetra amin'ny teny Rina Arabe Mananjara fa alohan'ny tena maranana azy dia aloha verenako vakina rina satria ny tatsoloka mandeha foana ny zava-misy zany amin'izao fotoana zao vaovao fara momba ny Batsuray izay navoaka ny teo anivon'ny météo zany cyclone io mahery vaika dia any amin'ny 210 kilometatra atsinana Sainte Marie misy azy amin'izao fotoana zao dia efa mifofofo be mihitsy izy ary avy masika izy avy any ary
tena manana velarana sy manana rivotra sy tafiotra, samihafa ny tafiotra de samihafa ny rivotra hoentiny sy mivelarana hoentiny sy mifikisahana ny déplacement samihafa daholo zany rehefa tena miresaka météo tsika de zao mahatonga antsika tena zany mankoriny satria maheno antsika vo avy niantso sambava teo hoe tena mahay miara-manonja zay fa 2 jours lotsy nazo fa de meo kokoa de mena kokoa zany nareo an'ny sambava zany am'izao fotoana zao de efa ao anatin'ny loko maintso antalahy dikan'izany tratry ny ranobe sambava zany satria ao anatin'ny région Savamo misy azy zany ny lalany zany de eo anelanelany Sainte Marie sy Manakara dikan'izay zany atratia Antalahy Tomasina voalohany Tomasina faharoa Brikavily Vohibinany tsy afabela mihitsy Vatomandry Manora Tanambo Manapotsy tia Marilambo mitodika manaty Manakara Vohipeno jusqu'à Trantolanaro aza de tratran'ny loko maintso am'izao fotoana zao iomana zany ianareo zany am'ty rivodoza Batsiray zay tena hoe mafy de mafy ty zany ny fiazakazany miditra eto Madagasikara. Ny vinavinany eo anivo météo de hoe am sabotsy arivany hoany no hiditra tanety izy ty zany de mbola tsy fantatsika moa zany fa miandry ny évolution ndray zany tsika hoe amin'ny larbi na amin'ny rapitsy moa zany na lakamisy na zoma zany vao miala eto ndray zany tsika sirina de farany herinany de cyclone ndray mazana mihitsy any izy ty riny de zao izy ty zany tantara mitoy ihany zany satria neo tsy afaka neo tonga ihany misy fomba fitenenany hoe ny atratra tsy lava tso raha ny labe iny moa zavatra hafa fa rehefa mahita an'ity de tsy ny metonga ihany nefa neo mbola tsy afaka zany ka izany indrindra no mbola mahatonga an'ireo malagasy any ampitan-dranomasina ireo vehivavy vonina sa diaspora VVSD zay le fikambanan'izy ireo vehivavy vonina sa diaspora zany dia manao an'ity fampandrenesana tolo-tanan'ity zany ho an'ireo malagasy zay monina ny ampitan-dranomasina maro be ianareo ihany ary ianareo ihany koa dia miparitaka manerana ny toerana maro be any Amerika, Canada, Australie, any Marseille, any Brest, any Autriche, Suisse, Genève, maro be zany no maheno antsika de ho anareo zay maheno anay zany arak'izao fangatahana ataon'ny VVSD zao zany manao organisation de hoe nonovona mianjady sy iainan'ireo havatsika eto Madagasikara dia miantso ny rehetra haneo firaisankina sy fifanampiana ho azy ireo no ny loza voajanahary mitranga izao dia afaka mifandray mivantana amin'ny alala mailaka ireo tsara sitrapo rehetra amin'ny adresy vvsdiaspora@gmail.com averiko ihany vvsdiaspora@gmail.com zany ny adidy tsy an'olon-jaritry ny patsaray tsy mivava hoy ny taola ary tsy misy manana ny ampy ka ilaina ny fanampy makasitraka mialoha zay zany ho an'ny VVSD ny antso atarby zany telefôna ifandraisana nomeny izy ireo zany dia 07 83 70 45 02 averiko ihany 07 83 70 45 02 zany ny adresse mail moa zany de ny VVSD vvsdiaspora@gmail.com zany minuscule daholo zany resako zany vvsdiaspora@gmail.com zany no adresse mail ifandraisanareo zay diaspora any ivelany any zany satria de manao an'izay fandaminana zay zany ity fikambanana ity mba hahafana zany manampy ny mpiray tandrazana apozina raha io fiazakazako Batsiray io rina zany fa dia mazamazana ny atrehana zany de miomana ny any amin'ny faritra rehetra any inila ny atsananany iny zany satria avy any amin'ny ranomasina indiana zany no itsofoka izy de voaka any amin'ny canal de Mozambique de mila fiomanana zany rehetrarehetra zany satria ny slogan BNGC de hoe zay tsara fiomanana tsy ho tapohan'ny loza de aloalotsika maily daholo zany indrindrandrindra koa mba tsy ho tratran'ny ranobe zay takaitrany koa tsika eto Antananarivo de aleo manana manana mialoha zany iny ary amaraparantsika fa eto ampamaranana de manao happy birthday aloha zany na joyeux anniversaire any papa Tabera ray aman-dreny Tabera randre manatsoa satria de amitsikelanao moa ny andro nahaterahany de arabaitsika manokana izy reny arabe mananjara satria izy raha teo dia ray aman-dreny be eto anivon'ny firenena minisitra teo aloha efa solombavam-bahoaka teo aloha mpitarika ny CRN filohan'ny antoko kitana ary anisan'ny mpanetsiketsika
ny knef na ny fédéraliste tamin'ny fotoanandro mbola ao anatiny zany hoe inona moa ilay foto-kevitra lehibe zany ary anisan'ny vatona melakafatra président Xavier Albert filoha lefitra nasionaly ny rotobe mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara misahana amin'ny faritany Fianaratsoa maro kasikety maro andraikitra raha Emandreny Tabera dia omentsika izay araba manokan'izay satria dia zava-dehibe zany hoe nahatratra ny tsingerin-taona nahateran'izay rina eny ary amarana ny fandarana tanteraka isika fa mialohany tena amarana antsika azy verina kely amin'le cyclone io sika aloha zany eto dia tsy maniry mihitsy ny hoe tongavany io aty fa ny fiomanana tsy maintsy atao foana fa nyritsika dia engany eo mba ivily tsy akaty Madagasikara asa tonga dia andeha eny atsimo any dia makany fa na izany na tsy zany dia mila miomana foana isika mianakavy satria enjakenjana izy ity lay taremarika fotsiny nomeny eo amin'le hoe tafiotra na le hoe rafale dia efa manafisafony 200 km/h satria le izy zany zao 570 km/h 195 km/h zany ny rafale na le tafiotra zay entiny mafy be zany fa dia izay no ataontsika hoe mila miomana sika amin'ny rehetrarehetra mihitsy fa ny faniriana aloha dia hoe mba sy akaty io fa mba hivily any amin'ny lalakafa any fa eto zao i La Réunion sy Maurice be dia be malagasy any fa mandefa afatra eto akaiketo hoe efa mandrivotra be mihitsy ao a La Réunion sy ao a Maurice zany satria any akaikaiky any zany mbola tsy tena any izy fa mbola vao le fohy be ny mbola somary miataka kely fa efa tena mandrivotra be mihitsy ny any amin'ny avaratra atsinana Madagasikara any efa miaina ao anatin'izay rivotra izay dia tena zava-dehibe dia le hoe matoky an'Andriamanitra tapitra ny vaovao zany aloha isan-karazany momba ny Batsoray dia tapitra ihany koa ny fampitam-baovao isan-karazany avy any Toliara sy avy eo amin'ny namatsika ary tapitra ny fandarana miara-manonja tamin'ity indray mitoraka ity veloma tompoko